Eny ary tokolasy topovavy dia misaotra antsika indray zany tafaraka anatin'ity fandaharana na dia misy fahatarana amin'nitra maromaro aza. Androany alarobia fa 7 ny volana aprily 2024 dia mitondra ny fankasitrahana antsika rehetra izay manaraka ny fandaharana vokary ny MBS sy ny Radio Mada ho an'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo izany. Dia misaotra anao naizanaiza toerana handraisanao ity fandaharana ity ary efa maro amintsika ihany koa no nandefa ny fanontaniana fa aiza dia fantatsika menakavy moa zany fa no tanterahana tamin'ity androany ity ny fisarihana manerana ny tany repoblikan'i Madagasikara zany araka ny calendrier izay navoaka ny CENI dia ho an'ireo kandida izay raikitra zany moa ny antota taratasy ary voaray teo anivon'ny OVEC ny eken'ny CENI foibe ary nisy ihany koa mbola nanao ny requête teny anivon'ny ACC ary afaka androtsaka somatsara zany dia no tanterahana androany hoy aho no fisarihana ireo numéro izay ho apetaka any amin'ny bileta tokana izay ho amin'ny fifidianana solombavambaoaka amin'ny 27 ny volana May ho avy izao. Dia izany rehetra izany no mbola kenkenina samihafa ho an'ny namana mpiara-miazakazaka ao anatin'izao fifidianana solombavambaoka izao. Miampy ny embouteillage dia tara atao anatina minitra vitsy. Iaraka amintsika rehefa avy eo ny solombavambaoka voafidy tetsy amin'ny boribory tamin'ny faharoa sady kandida natolotry ny vovonana firaisan-kina dia Randriana Stanislas na Rastany izay rehefa avy nanao atsapaka moa zany dia izy ny laharana voalohany numéro 1 Rastany ao amin'ny boribory tany faharoa avy amin'ny lisitra firaisan-kina. Fa iaraka amintsika ihany koa rehefa avy eo rehefa alarobia izay fantatsika fa manana anjara toerana fanazavana ny zava-misy eto amin'ny firenena dia Rakotoandriana Motarison Alleluia na i Tonton Mota anao fomba fijery ara ekonomika, fomba fijery ara politika ihany koa izy izay iaraka amintsika amin'ity androany ity. Dia ianareo menakavy na ny atokantrano zany na ny amin'ny toeram-piasana izany na any amin'ireo sehatra samihafa fitaterana any amin'ny lalana izay vonjentsika any ka mihaino ny fandaharantsika amin'ny finday sy ny écouteur dia toloranay ny kopakopa-tanana kokoa. Nisy nangataka kokoa maro be mihitsiny zany dia sarotratra ihany zany mitadidy ali satria maro be misy ny nangataka kokoa ohatra namantsika zao any Thomas na any Toliary any Mitsinjo ny namantsika Yanta nangataka kokoa zany ry Lala Josiane ary Mbatolampy tsy mahafotsy any Mbatolampy tsy mahafotsy any dia maro be ny ekipantsika ao izay mifandray amintsika tsy tapaka isan'andro ary dia manao ny fivoriana fandaminana ny amin'ny hanohizana nyity raharaha ty zany dia akasitrahako ianareo izay tsy tapaka mifandray aminay zany. Kopakopa-tanana daholo naizanaiza toerana misy atsika dia alovana ny kopakopa-tanana indrindra ry madame Nicole eny Ivato eny sy ny ekipa rehetra zany dia manantanteraka an'izay fivoriana fandaminan'izay dia anaovana kopakopa-tanana avokoa ny ekipa rehetra zany any amin'ny Fokotany commune district faritra rehetra any izay mandray ity fandaharantsika ity. Inona ny resahantsika aloha zany satria isika io Tonton Mota zany dia matoa amin'ny teny izay efa eto akaiky eto Tonton Mota zany dia manana didy lehibe tsy maintsy resaka marina ny zava-misy iaina ny isa kinofaritra amin'izao fotoana izao. Izay no hanombohantsika azy rehefa avy eo fa aloha tsika hiara-haba ny Tonton Mota ary hanasainay atsika hanaraka amin'ny fandaharana satria misy maromaro raha volaniny eto amin'ny fandaharantsika rehefa avy eo zany dia izany rehetrarehetra zany tsy maintsy anomananay atsika sady satria tena goavagoavana ny zavatra ho resahantsika amin'ity androany ity. Miarahaba Tonton Mota. Miarahaba mifaniry dia miarahaba ireo mpanao tsy lazaina koa ao ambadika ao ato amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Miarahaba ireo mpanaraka ny fandaharana miara-manonja na ny any ampitan-dranomasina na eto Madagasikara dia misaotra ny tompontsika tafahoana indray tamin'izao anio izao dia iroso amin'ny famelabelaran-kevitra isan-karazany sika ankehitriny fa dia mandeha tokoa ny fotoana. Ny ary dia faly raha ohatra sitraky faly dia tonga dia ity tableau misy rakim-panazavana ity Tonton Mota no resahantsika satria
lina am'izany vaoaka am'izao fotoana izao omaly a sy tambadiko nomaly a dia nanao fanamarehana ny amin'ny hoe efa tafiakatra telopolo tapitrisa ny isan'ny voaka malagasy am'izao fotoana zao araka ny rakitry ny antontanisa navoaka ny hevitoeram-pirenena zay manantanteraka ny antontanisa na ny instaty eto Madagasikara fa tao anatin'zay fanazavana zay ny oentin'ny instaty zay de misy ny tableau maro samihafa zay manamarika zany ny amin'ny tany fantrana satria isika ihany koa moa zany zay tondratsika fanamariana dia anisan'ny efa manakaiky zany ilay fiakarany vidim-piainana taux d'inflation zany à deux chiffres raha tsy efa ao anatin'ny tanteraky tsika izy io moa zany tazome hoe faly fa tsy maninona io resaka taux d'inflation à deux chiffres io de ny technicianna teo anivon'ny instat tsy nanaiky an'io mihitsiny hoe tena mbola azo fezina mbola milamitsika satria mbola tsy tonga any am'le hoe taremarika roa ny tany ny fiakarany vidim-piainana de mbola nylalilalovina teo amin'ny fito valo isanjato teo le izy zay efa fantatry ny rehetra eny amin'ny ady volany voaka malagasy ny fianisan'andronandro fa efa manodidina amin'ny 10 isanjato na mety mihoatra ara izany de nivoaka tateorina zany ny amin'ny fanazava-kevitra samihafa indrindra teo anivon'ny banky foibe sy ireo mpiara-miasa azy ety anivon'ireo banky primaire na ny seritresam-pirenena koa de nanamarika am'izay fa anatratra izany Madagasikara ary tsy azo idivirana zany ny atao hoe à deux chiffres zany dia mihoatra ny folo zany hoe raisy folo raisy ohatra zany de vafolo zany raisy ray zany de raiky ambiny folo zany roso ray zany de raiky am roapolo isanjato zany à deux chiffres no fiantso izany de linitsika de rehefa linitsika zany de hoe ndao rangamba oetiny ity satria source avy any amin'ny banque mondiale ty zany tonton moto de everinay zany fa ho fanampiana tsika vaoaka malagasy de tsara mahafantatra an'izao lafin-javatra zao de ity le tampahantrana isapatra eto Madagasikara roa efatra enina valo folo roambe folo efatra ambe folo eny amby folo valo ambe folo roapolo roa amby roapolo zany hoe faritra roa amby roapolo no navoaka ny ato zany ny mahantra indrindra zany raha ty tampahantrana ity moa zany de asaika any amin'ny faritra zany atsimo sy atsimo atsinanan'nosy fa ataotsika le izy vakitsika le izy miainga zany tsika avary ambony be ary atsimo andrefanara dia hitatsika zany ny atao hoe atsimo andrefana dia any amin'ny distrikany Toliary voalohany Toliary faharoa Ampany sinsisa sinsisa raiky amby valopolo isanjato ny tampahatrana faritra Androy zay misy any Ambovombe raha sy diso tsy ombeko ao anatin'ny faritra Androy district zany resako zany 5.50 isanjato ny tany fantrana any Androy Iorombe ny atao hoe Iorombe ndray dia misy any Akora misy any Osy Betroka avy ao anatiny sa Anosy Betsoka Anosy fa Ivohibe dia 3.20 isanjato atsimo atsinanana 3.20 isanjato ny tany fantrana Anosy io le tenentsika teo tontomota Faradofay Ambosary atsimo Betroka ao anatin'izany dia 3.20 isanjato Vatovavy Fitovinany 2.50 isanjato tany fantrana Vatovavy moa zany sy Fitovinany dia efa nizara faritra roa Fitovinany dia Vohipeno Manakara Ikongo Vatovavy Mananjary Nosivarika Fanadina zay zany Otomatsiatra 3.20 isanjato district ao anatin'ny Otomatsiatra ndray zany F1 F2 Fianaratsoa voalohany Fianaratsoa faharoa Ambalavao Ikala Mavony de izako ny ao anatin'ny Lalangina Isandra tokony ao anatin'ny daholo zany ao anatin'ny Otomatsiatra Amoromania 4.20 isanjato ny tahapahatrana
Amoromania indray a manandrina fandrina ambositra de ambohimasoa zay zany amoromania. Mena be zay a misy any morondava mahabo miandro vazo raika amy 20% itaany fandrana. Betsiboka zay misy amy Maiva tanàna, Tsara tanàna, Kandreo 420% itaany fandrana. Melaky misy amy Morafeno be, Besalampy misy any Ndrasoaloha izy ale anankiray Mainty rano de mbola misy anankiray zay Soalala aveo anatiny tsatsy ao anatiny Soalala mety ao anatiny zany fa Ambato mainty ao anatiny Melaky dia io hitatsika io 900% itaany fandrana. Boeny zay vao miteny Soalala, zay vao mandeha Mitsinjo Majanga voalohany Majanga faharoa, zay vao mandeha Marivoay dia Ambato Boeny 70% itaany fandrana. Vakinakaratra 470%. Vakinakaratra ngamba tsy mila tany saitsika tsony mandoto manandona Tsirabe voalohany, Tsirabe faharoa, Beta Faratsio atany fotsy Ambato lampy. Dia Faritry Tasy 570%. Bongolava 720% ny tany fandrana. Kanefa nere olo Bongolava de district aroa fotsiny mandrafitra azy. Tsioromandidy sy Fenoarivo be. Analamanga 950% ny tany fandrana. Atsinanana ny atao hoe Antsinanana, Tomasina voalohany sy Tomasina faharoa, Mahazo, Brikaville, Vatomandry, Manoro, Antanambamanapotsy, Marolambo dia manodidina ny 70%. Aloatra Mangoro, Nosy Beanala, Moramanga, Andilamena, Parafaravola, Ambatondrazaka dia 20%. Analanjorofo 20%. Analanjorofo zany efa saraka roa. Misy any Ambatsoa miaraka amin'ny Mananara sy Marantsetra. Fa raha le Analanjorofo izy teo aloha zany de ao anatiny Mananara sy Marantsetra, misy any Sainte Marie, misy any Vavatenina, misy any Fenerive-Est, misy any Sonerano Vongo. Sofia ndray kilalao any Tonton Mota iny, eny Madagasikara ray manontolo moa zany kilalao any Tonton Mota daholo zany, de manomboka aty amapy koa Port Berger, Antsohy, Bealana na Nalalava, Mandry Tsara. Ty zany tsy voatonoko anatin' zany Tonton Mota. Ao anatin'izay zany 470% ny tany fandrana. Savay 4, Sambava, Antala, Voemara, Andapa 70% ny tany fandrana. Dianay 4, Diego, Nosobe, Ambanja, Ambilobe 70%. De samy mijery tsika zany. Source am Banque mondiale io tompoko. De mijery ianao zava-misy 570% any Androy. Mayayayaya 500 sisany tsy 100% ka miponinao any Androy mahantra avokoa. Vatovavy fitovinany 270% mahantra avokoa. 900 sisany no tsy atratrarin'izy ireo ny 100%. De misy raika amy 70% hitako teo sa 400 taso aloha ohatra mifanina kely ako totran'izay ay 270% ry zay le hitako teo zany fa raika amy 20% le teny ambony indrindra tsy mondrefana. Tonton Mota io ny sary io ny fanadiadina de tsy fantatro inona ny lecture, inona no azo resahana mombo izany ny aminy hoe tsapan'ny mpitondra ve. Io zany ny fruit an'ny fanonganam-panjakana. Tsapan'ny mpitondra ve. Io zany ny vokatry ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. De hitatsika zany fa mandroso any amin'ny fahantrana le Madagasikara. Ary zarytsika tena rara no ahitana hoe manodidina ny 50% ny mahantra. De aiza moa zany eto Analamanga. Fa eto Analamanga ary efa maro ny olona zay hitanao zany fa mikaikaika mafy am'izao fotoana izao. Tsika poniny eto Analamanga tsy hitatsika ny anasokajisitsika sy Tonton Mota zany hoe tafiditra ao anatin'le mahantra ve zany tsika, fa tsika aloha zany de miaina amin'ny fahasairany isan'andro Tonton Mota. Le izy raha izao tableau zao
mora kokoa ny interprete an'ity raha tsika ny données initiales zany hoe le tarehimarika tableau tahaka izao a tany amboalohany ny tsara mihitsy a de ny navoaka ny tamy 2007 fa tena mifanalavitra mihitsy raha ny tarehimarika hita kehitriny raha atao moyenne dia azo lazaina hoe sahirana ny firenena malagasy mahantra Madagasikara faritanina eto analamanga fotsiny veny hoe 95 sisak'izay any am BDB ny any am 20 roa any am 7 fa de ny akabiazany eo am 7 tsy zany ny tarehimarika azotsika ka raha izao no ilazana hoe natao tsy mbola nisy nanao toy izao nandritry ny 80 taona fa izao tsika vao tena mamely mafy mihitsy ho amin'ny fampandrosoana zao ny vokany ary mazava be ity moa toizatsika makany ny resaka am'ty fa na ny zavatra nivoaka navoakany resaky ny FMI sy ny etsetra banque mondiale sy ny FMI moa fameno ny asa taony ty tarehimarika ity navoaka amin'ny banque mondiale mba azahoana maneo hoe zao toedra raha eto Madagasikara am'izao fotoana zao teo moa fanira ny resaka hoe ny tany fisonotry ny vidim-piainana de efa mahakasikasika ny 100 de mbola miady hevitra ihany le olona hoe tsy de zay loatra fa ny olona tsotra nge raha mijery an'izany hoe fiakatry ny vidim-piainana zany tena milaza aminareo tao anatin'ny herinandro raha mividy ny siramamy ny ainga eo amin'ny 5,000 lasa 9,000 efa 20 nge zany ka arakaraky le zavatra hijerena ny panier de la ménagère ozy ny fitenenana zay ny économiste zay mantsy ny tena andrefesana an'ity hoe tany fiakatry ny vidim-piainana ity fa raha ny fiakatry ny vidim-piainana eo amin'ny malagasy sarabamben'ny vahoaka malagasy de ny hoe vary menaka loka charbon na énergie ozy ataotsika hoe énergie ny siramamy raha reo ny raisina tena miakatra ary tsy 100 zay aloha de okazava fa ity tarehimarika ity rehefa manao an'izany moa zany mialatsiny tsy hoe anebaka ny sampandra raha samy hafa fa zao tsy mitovy ange ny fikajy an'io miara mahafantatra an'izany tsika rehetra miaraka nahita an'izany tsika rehetra fa raha ohatra hoe ny sira vovony amidy eny amin'ny super io ohatra no ataonao anatin'ny aron'ny tokantrano malagasy sy ny zavatra tsy le fampiasan'ny malagasy tsy de etsika le vidiny zavatra dozonareo hoe mbola any amin'ny 700 800 fa raha hoe ny zavatra fampiasan'ny tokantrano malagasy zay moko rehefa ataon'ireo économiste sy ny statisticien reo hoe espace vectoriel hoe dimension 6 na 7 tena ilain'ny vahoaka malagasy no atao tsy marina le hoe latsaky ny 100 feverako azy aloha tsy tonga any am'izany 100 zany ny fiakatry ny vidim-piainana inona moa no mahatonga an'io hoe inflation io ny mahatonga ny inflation moa zany raha araky ny fahazahoantsika azy rehetra de zao ny vidiny zavatra matoa miakatra de eo foana le zavatra klasika ozy ny fitenenana hoe tsy ampy amin'ny tolotra sy ny tinady rehefa tsy ampy ny tolotra eo anatrehan'ny tinady de miakatra ny vidim-piainana eo amin'ny fanasoavana ny mpiasa mpamokatra amina usine anankiray ko fampakarana karama de miakatra ny coût de production de miakatra ny vidin'entana ny antony maro samy hafa BDB ny zavatra singa mampietsika na ny eo amin'ny lafin'ny fitantanana mbola ny firenena ary rehefa be loatra tsy ao tsara ny fitantanam-bola tiana olazaina zany am'le aspect monétaire an'le problème de mbola mihetsika koa io ny sandam-bola zany savony vidinao ohatra carré kely hatram'izay io 1000 de tsy niova fa io ihany le savony lasa 200 ny volanao zany ny ena fa le savony tsy ny ena ka zay le hoe
ny fitantanana an'le aspect financier le eto am'le firenena sy ny fitantanam-bola eto amin'ny firenena amin'ny akapobeny a mbola anatin'ny singa mahatonga an'io an'io fa zao indraindray ny fanjakana koa manao zay ampisy an'le izy satria maninona rehefa miaingo fiakara vidim-piainan'io TVA mo 20% foana de le taremarika fidiraketra azo avy amin'ny TVA manjary miakatra de ohatran'ny hoe napidibola be raha fanjakana tena miakatra ny taux de pression fiscale tena bravo ho an'ny ekipan'ny ministeran'ny finansa zay ny mety andikany azy fa tsy de marina loatra koa le izy raha ny fiakatry ny toe-karena no mahatonga an'le fidiram-bola misimisy de araky ny tokony ho izy zany fa ity misy fombafomba tsy de mendrika loatra hoentina mpiakatra ny fidiram-bola an'le firenena de ao anatin'ny tena hoe tsy de mendrika loatra mihitsy raha izay le izy ka de zao ry zareo moa manao hoe mbola tsy tonga amin'ny 10% ny ary amin'ny ankilany hoe tonga ho tonga 10% amin'ity taon'ity zavatra azotsika lazaina de zao zany rehetrarehetra zany mampiseho hoe iny tableau iny atotanisana voaka teo tamin'ny faritra 2020 tamin'iny faritra 2020 iny mbola teo vatovavy fitovinany fa efa nisaraky vatovavy fitovinany de efa 320 tsika zao zany hoe mitovy ihany zany fa tena hita hoe mahantra Madagasikara le fisehoan'le fahantrana any amin'ny faritra angamba tsy hitanareo fa za nahita aloha raha tamin'ny lalana nalehako le olona rehefa tsy misy asa any amin'ny toerana misy an'le olona de ohatra nipetrapetraka fotsiny le olona tena maniry asa fa le asany tsy misy fa de za miteny aminareo raha ny fahaizana mitantana ity arenakibon'ny tany ity fotsiny no atao araky ny tokony ho izy de efa be de be no manana asa fa le izy le lalàna napetraka mbola tsy hita ny fampiarana azy mbola miantona dolo ny zavatra rehetra de tsy afaka mandeha tsy afaka miasa mampalahelo raha nampime moa izy ko tsy niara-me vetsika menakafa zao tena mampalahelo de zao tsy mampirisika ny olona iasy ty fanjakana malagasy ty nefa izy milaza fa tampandroso any Madagasikara ary de hita zany amin'ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity firenena ity fa raha ambarako aminareo ny zavatra mitranga vakiko tam'ty andro androany ity ao anatin' zany resaka rehetrarehetra fahantrana Madagasikara zany de zao iresaka amin'ny FMI ary reto fanjakana malagasy ry faniry iara alahelo tsika eto iresaka amin'ny FMI Fonds Monétaire International ny fanjakana malagasy momba ny ho fampandrosoana ny firenena malagasy satria hitady an'le hoe fonds élargi de crédit fake de misy fombafomba atao am'zany misy resaka atao misy targetra everina hotratrarina hifanapahana moa zany edikevitra de ho raisina de zao ny zavatra mitranga tsy nandeha any Washington ny ministre ny finance DG ny trésor nandeha tsy nandeha ny ministre ny environnement de gaga de hoe tsy nandeha ny prime ministre de zao hoe filaza n'le ao anatin'le soratra ny vakina de hoe mbola retenu am'le conseil de gouvernement atao any Tomasina mantsy androany io reto androany de zao ngery faniry mampalahelo zao ny fahantrana iarahana mahita de ozy ny tononkalondrado hoe fa vola tany aposiniza raha ny natambatra reto mpanana vola tany aposiniza no nalainy mba hananana tononkalondrado zany de zao ny fahantrana iainana de nao ministre ny finance fivorian'ny gouvernement ary no enjehanao fa tsy hanazava le zavatra ifanatrena amin'ny FMI zao mantsy akisanakefatra ozy ny FMI ny tena horesahana am'ty ao anatiny
ao anatin'izay ry faniry stabilité budgétaire macroéconomie zany ao anatin'izay a ny bonne gouvernance état de droit sy ny anticorruption sy ny sisa sy ny sisa ao anatin'izay a araky le programme général de l'état le hoe renforcement du capital humain ny éducation ny social sy ny sisa ao anatin'le axe tsindrin'ny FMI zany a ho fampiresahana de ao anatin'izay a ny environnement de zao tsy nisy tonga ny tena mpanapa-kevitra mpanapa-kevitra moa ny ministra ve zany tena mpanapa-kevitra sa tsy zay a tsika tsirairay no mamaly azy fa de zao tsy nandeha izy aloha zany everiny fa tsy de ino moa le hoe important loatra tsy de important loatra e tsy de zava-dehibe loatra fanatrehana an'le fivoriana fa na tsy manam-bola ary izy a tsy maninona fa aloha tsy anam-bola any Madagasikara fa izy tsy ho avy iresaka am'ka Madagasikara mety ny dossier teknika ny mety tsy pare a satria misy préalable misy échange melohan'ireny resaky reny a de tsy pare ny dossier teknika anao de aleonao manepoka fotsiny fa dia de geny trésor nalefanao izany rehetrarehetra zany a tena azotsika mbara hoe tsy miezaka anova n'iny tableau hitatsika teo iny izy hoe ianina 3.valopolo mahantra tsy ezaka izy anovan'izay aloha aloha ato anatin'ny roa taona mba ataotsika 5.70 fa ampidinina 5 ohatra zany tsy misy ezaka eritreretiny ty fanjakany ty atao zao izy manepoka fotsiny tsy manatrika an'le fivoriana na eny koa ary faniry ny ona tamin'ny mpandraraha amin'ny arenakibony tany ny Flora Joel ary de maniry ny anangana usine eto amin'ity fireneny ity ho fanomezana asa vahoaka malagasy le eritreritra nge rehefa lazaina ohatr'izay de ohatran'ny hoe tena ao tsara zany mihevitra ny olona kosa zany ny Flora Joel anome asa fa rehefa dinianao le izy resaka be olona izy eto ambonin'ny tany no avy eto Madagasikara raha fanjakana tsy tandalana fanjakana mijoro eto zay fotsiny tsy misy olona ho avy ametrabola eto ary de nytohizan'le taratasy hitako moa zany hoe ka ny Madagasikara olona sy ny US Holding sy ny olona manana petrabola olona créancier zany tena mahasositra mihitsy mijery an'le izy hoe trosan'le olona nampindramina ny US Holding ho atao ao amin'io projet tsy miroroa efa any amin'ny 60 millions de dollars miaraka amin'ny intérêt moa zany nanao fitoriana tany Bermude ireto US Holding sy ny etsetra de to eo amin'ny tsy haiko 4 millions de dollars fotsiny no eritreretina hoe hifanamboarana am'le créancier de tsy nanaiky le créancier de zao lasa izy nametraka fitoriana ndray any Maurice hoe ahoana ny volanay 60 millions ko nen'le cabinet juridique ve tsy haiko 5 millions de dollars angamby izy zay nantodozony zareo hoe volan'le cabinet no ilainy miverina de zay fotsiny nanina fa tsy mety aminay io fa alo koatran'izany eo kany io Madagasikara oil io zany sy ny US Holding izary za koa ange faniry koa ange maniry ny isin'ny usine hitsangana eto Madagasikara anomezana asa ny tanora ny vahoaka malagasy fa ny efiaindoian'izany ange hoe horizontalement hoe rehefa misy usine mitsangana eto de mivelatra be le toekarena lasa misy varotra misy service maro samy hafa hiforona na vertical na horizontal ozy ny économiste hoe na vokatra zany fisiny asa zany tombo ny filan'le tokantrano de be ny zavatra mitrano zay maniry an'izany hoe iseho fa zao eto zay de manao hoe resa be fotsiny no atao raha ohatra zao ny fitrangany engany eka tsy ho resa be zay maniry an'izany eto le hoe renforcement na capital humain hoe falabiazana ny sosialy tozony olona hoe reny ange raha motarisona fandoarana ino izy ty misy ao sa lasopy sinoa ricantone zay ny mba haniko ary zay ny spécialité aniko
ka zay ozony olo hoe de namoaka inona moa zany ny vokatra noentin'le ricantone teo am'le any vary tsy nahavoky an'le olona kory iny ange hoe ohatry ny vary le hoe sakafo mafana am'le filet de sécurité kely rehefa misy zany ve no atao hoe renforcement na capital humain ary zao ny fampianarana manangana trano anao w tsisy mpampianatra mbola manahira mpampianatra teboka hatramin'ny karama ny mpampianatra rasoara tantomota satria moa zany izy ty resaka tany fantrano mbola ho avy eo député rastany miomantsika boribory tany faharoa falarana voalohany député rastany miomantsika rehefa avy eo ho avy eo izy rehefa avy eo fa rehefa miresaka am'le fantranotsika tontomota de ndeha mba ampiseho efa nresako teto izy teo maly fa tia ny tena vaovao zany tena mampiorikoditra indrindra itsika zany efa nentina teto amin'ny fandarana ho any voaka malagasy ny zava-doza zay mbola tsy niainina teto nandritry ny fotoana maro le hoe mihinana oditra avy nanamboarana kapa ny hoe nihinana veoveo pozina ny hoe nihinana le votro moa letry ny amban'ny tany sy ny sisa reny satria tsisy nininona hoentiny vitsika le izy votro ny fiantso azy lay vahoaka malagasy fa zao zany ny sary zay isorako namana falira mananarivo lo ty tena anisany tena mpiara-miasa mahay mihitsiny zany mahafinaritra mihitsy ny fomba fikirakira faly azy ny akingana zany de zao ny sary ny sotomma tamin'ny compte ny mpanao gazety avy any Tomasina Kolodiatsy Atsitolomia mialatsiny anao ranabavy fa nampiasa ny sarinao zahay tompoko satria mba te apita an'ty vaovao ty zany de tonontsika ny fomba nahazoantsika ny sary zany fomba fiasa raha teo zany amin'ny asa fanaova-gazety zany satria tsy atsika ny sary de manao ny azafady zany amin'ny tompony sary zany satria mba te apahafantatritsika zao zany ny sary ny zava-misy zany de hoe misy vary simba vary loha matetika moa zany rehefa manafatra vary de tsy maintsy kotinao anatin'iny zany ny qualité amin'ny vary de mibrisure iny zany fomba fiasa zany le brisure zany lehetry ny misy fahasimangykely le potikekely iny fa tsy midikinina akory zany raha mbola eo amin'ny 20% na 25% zany brisure mbola tafiditra tsara ao anatin'ny tsena zany consommable azo any ozy tontomota fa misy fenitra tadiavina amin'ny resaka fanondranana sakafo tahaka izao ppn indrindra ny vary de rehefa tonga anatin'le reto ny fenitra rehetrarehetra dia tsy azo varotana eny amin'ny tsena ntsony ary tsy azo hoanina fa mivadika pozina l izy ary lasa fanapozinana olona l izy de tany Tomasina zany de nisy ny fandevonana de fandorana vary simba vary lo zay tsy azo amidy eo amin'ny tsena ntsony ary tsy azo hoanina eo amin'ny tsena ntsony koa zany satria ny olombelona no hinana azy amin'ny akabeany zany rehefa miresaka vary lo moa tsika zany de révélation na ndeha ataotsika hoe adevitra goavambe teto amin'ny firenena le vary lo tamin'ny conteneur le efa nisy fofona tany mahajanga de mbola nisy nanodina l izy de fantatra teo amin'ny sehetry ny vaovao rehetra fa dia mbola nisy mivarotra zany hoe vary lo zany de lasa nisy nanao recyclage recycleny olona le izy mety ve sa tsy mety zany tontomota tsy haiko tsony na mety zany ny ambalazy manko ny recyclena fa tsy fantako le vary na zay fomba fiteny azy zany hoe mbola naverina nahodana indray no diovina zay fa tsy ao anatin'ny fenitra tsony ho an'ny olombelona sy tsy mifanaraka tsony amin'ny sakafo zay tokony hoanina dia nisy mivarotra indray teny amin'ny tsena dia niteraka n'le olana goavana be tamin'ny mahajanga de hatramin'ny préfet mahajanga voapaingotra ary nidoboka momby inyndraraha iny fa ny sasany de nangatsitsika ho an'ny tompona ndraiky pahefana rehetra zany fa ho an'ny tompona ndraiky trany lalova ny tale nivarotra sy ny sisa zany de nidoboka zany tamin'ny indraraha iny de nisy vaovao kely tahorinan'izay any ko nahatratsarina vary lo vary simba tany Tomasina fa ity indray zany de misy an'izay hoe vary lo vary simba zay de efa nalevina l izy ary nidorana ary nisy solika nampiarahana tamina fa zao
mbola nisy nandoatra indray le izy le sary nasahitsika teo zany hoe reny ny fiandohan'ny sary fa mbola ny loharan'ny olona manodidina ny tanandava hoan'izay any Tomasina mba fantatra ny tanandava de ohatran'izao le izy amin'ny sahafa io loharan'ny olona le izy de atreto zany ny fanamariana samy hafa tia no fantatra ny amin'ny hoe hanaovana iny ny tony vary tony rara akavitsiana ny nahitana an'izany teo amin'ny sehatry ny repoblika na Madagasikara hoe valo vary simba marina fefa nisy ny ninana fako mitsindroka fako marobe am'izao fotoana zao ary miara milahatra amin'ny alika sy ny voalavo ny olombelona ahitana maso izany ny eto Antananarivo mampimenimena ny député Rastany ery Ambohipo hoe feno fako hatrany amin'ny vavahady-piangonana ny arovany anareo amin'ny boribory tany faharoa zany de itony efa vary efa nalevona nidorana ny ambanin'ny tany any de misy mandroka de atao inona le izy de ny fanamariana samy hafa moa zany atreto aloha de hoe misy atao provando hoan'ny akoho misy omena ny kisoa zany hono fa mbola tsisy tena afaka manamarina ny amin'ny hoe nampidirina atao anatina kibona olombelona fa ovakitsika vetivety aloha zany fanazavana ny entin'ny mpanao gazety mikasika iny de omeko ny tontomota le izy ny amin'ny hoe empolo sy efajato gony ve na manafaly sataonina no nidorana ilaitsika kely manko zay précision zay zany mba tsy hatonga atsika miteniteny foana amina fizaramba voatra zao fa azafady indrindra raha iny nijerevantsika zany de manaprofo zany am'le tablona lefatsika tamin'ny voalohany ny aingatsika tao anatin'ny fanadiaditsika sy ty fandarany ty raha kotondrina motarson loloa na itontomota fa manaprofo fa mahantra le malagasy fa nany sakafo ndeha ina moa zany tena ioarako lavitra misy le hoe hoan'ny olombelona iny fa raha everina raha fa hoe hoan'ny akoho na hoan'ny kisoa nefa zavatra everina fa efa tena fanary ary efa nisy produit hafa nampiarahana taminy dia tsy mbola mameny sakafo ara-dalàna tokony hoan'ny biby ihany koa zany tontomota ka zay mihitsy mantsy ry faniry le zavatra zay raha tenenina amin'ny teny tsotra izy le teny vazanga amba indraindray no azosika impact n'le fahantrana vokatry le fahantrana misy eto amin'ny firenena de tsy mahita orangotona tsony le olona le tena olona mahantra ao anatin'ny fahantrana mihitsy zany a misy ange ny olona tsy mahazo 10,000 ao anatin'ny ray andro hoe be debe zany na 3,000 ary be debe zany misy tsy mahita hoan'ny vady aman-janany kory izy rehefa mody amin'ny ariva de ny zavatra ohatran'izao a no ifandrombahana hoe sitranay mamita kolona izy zany miaingeo de tsy mampanindandry zareo a ny mamitaka ampiarabelona aminy so sitrany ay izy a mahazo ohatrany hoe 2,000 dia nividianany zahatra tena izy vokatry le fahantrana dolo zany zao nefa ireto mpitondra fanjakany reto a tsy mba misy tetikasa za aloha de milazan'zany za ngamba mety tsy mahay mamaky fa ry zareo mahay manoratra fa le soratra soratany angamba tsy haiko ny mamaky azy fa tsy misy tetikasa mirindra ho amin'ny fahamahana zany olona zany a natao hatramin'ny 2019 tsy misy hoahoao amy be debe raha ny vola ny voaka tamin'ny covid tamin'ny mpamatsy vola hoe 700 millions de dollars de ny vidy Toyota de zao le Toyota tsy hita le vola lany a fanjakana amerikanina ny manao hoe tsy marina ny fitantanam-bolan'io fanjakana malagasy io ka tsy mahagaga raha mahantritsika tsy mahagaga raha mahantritsika eto amantsy de mikisakisaka ary faniry a ho any am'le hoe inona ny tena mahatonga atsika tokony hifidy irohatra hifidy solom-bava-bahoaka amin'ny 29 mai mba elana am'izao indrindra tsy siny ny zavatra ohatr'izao tsony eto amin'ny firenena dia manaingy atsika vahoaka malagasy za aloha de miteny foana mifanetananareo hifidy zay fidinareo a tsy maninona zany fa mirohatra mifidy daholy mba azahoana manova zavatra betsaka eto amin'ny firenena satria maninona namoronana nyty hoe demokrasia sy ty hoe sambrabasy na ny solom-bava-bahoaka ty ange ho an'ny mpitondra fanjakana de mba azahoana hevitra miapita avany amin'ny vahoaka
zay ma hoe solombavam-bahoaka reo zany no akaikikaiky ny vahoaka reo solombavam-bahoaka reo hitondra ny teniny vahoaka any amin'ny mpitondra fanjakana anana amin'ny mpitondra fanjakana information vaovao ara-potoana azahoany manitsy zay fanapahakevitra tiany atao eto amin'ny firenena zay ny mahatonga ny hoe solombavam-bahoaka enoy solombavam-bahoaka reo no manakaiky ny vahoaka ary ara-potoana mihitsy vaovao omeny anao fa tsy ny zavatra nitranga tamin'ny telo taona no tantarainy anao fa tena zay zavatra iainany manampy zany eo amin'ny fitantanana ka de zao manainga ny olona rehetra tsika tongava mifidy zay tsy manao hoe zao hoe ianina fidina tsy zany fa mandeha mifidy aloha tongava maka mikarakara-pifidianana mijery ny anaranao anatin'ny lista fa satria zao nanomboka ange ty fitondrany ty tamy 2019 republika le fanjakana entina zavatra napetra ny tany anaty budget fonds souverain za aloha mamaky an'le izy de fa gaga ohatra mikisakisaka ho any amin'ny fahampanjaka zany le fitondrana de to ohatrany hoe de ahoana io to tsy misy éclatement le fonds souverain fa mipetraka bolongam-bola fotsiny de tsy fantatro izany tena mananana an'le izy zany ao anatin'le tsy fahamarinana tsy hoe tsy fahaizana angamba tsy teneniko hoe tsy fahaizana le izy tsy fahamarina mpitantanany zany zavatra zany zany fonds souverain zany tsy ao anatin'ny republika zany ka zao ireto solombavam-bahoaka reto rehefa maro anisa misy vondrona maro anisa ao anatin'ny antenimera-pirenena solombavam-bahoaka de afaka manova zavatra kosa reo fa le hoe sena na hoe chambre haute ozy ny fitenenana reny le everina fa mifanakaikikaiky am'le hoe mpisehatra ara-toekarena isan-karazany de ny hevitry reny ko ilaina de zay no anaovana azy any amin'ny sena fa ireny rehetrarehetra mitambatra de mba hahatonga atsika rehetra hitondra zay mahazo atsika eo anatrehan'ny fitondram-panjakana zay ngely izy fa reto fitondram-panjakana reto rehefa manao be marenina ka zao tsy mienon'izaniza zao ny efa rany roa amby roapolo faritra borona ozy ny fitenenana mahantra dolo tsika menakavy ary mbola hahantra isika mialakavy raha mbola mijanona am'izao ny saritsary mpitondrana hoe ao amin'ny antenimera-pirenena ny pomba ny fitondrana tsy hoe pomba ny fitondrana reo koa rahange malahelo am'le ataon'le fitondrana fa hoe sao de mba mahazo kely izy ohatrohatr' zay fotsiny nefa rano teo aza de lasa ny fony ve mihitsy ny sasany nanongana de nanao conférence de presse mihitsy nanentsika andramatoa Kristina Razana Mahasoa tamin'ny fanambarana nataony Kristina Razana Mahasoa le tao tsy mba zazy iny de nanao rekety mihitsiny kanefa marobe tamin'izy ireo tsy anisan'ny raisina ho candidat le vondrona miaraka am'le fanjakana nefa nomena mission mampalahelo nge ho anareo mbola tsy naneny kory ny akoho de ozy Tomasy tsy fantatro io de mampalahelo nareo de mena mission nareo izany nahazo gain de cause zao tamin'ny fanonganana ny Kristina Razana Mahasoa ianareo no mena mission farapara nefa tsy mena mandaha akory mampalahelo izy tantamota de reo olo reny zao raha pitso ravaka pitso minoa isika misy marobe amin'izy ireo latsaka indépendante fa zao andondona ty amitsika miara-manontsy tsy rariny ty tsy mety zao ataon'ny fanjakana zao zay de miombokevitra aminareo tarirangafa mijaly vahoaka satria efa tsy miarakomana efa tsy eo akaiky mimpandobary tsy miara mitetitetika mandray fanapahan-kevitra fa lasa anjorom-bala ny anay moa zany efa nyrevenay mora niaraka ny député Rastany ty hatram'izay niaretanay ny Krimozeny na ozy ry zalazay niaretanay daholo ny zavatra rehetrarehetra fa fantatray hoe marina amin'ny aleanay zay sy marina amin'ny ataonay de tsy maintsy mivoaka mpandresy io ny farany tantamota mamarana azy tsika eny le Krimozeny iny fa la Krimozeny ny tena izy zay fa zay moa eto amin'ty miara-manontsy ty dia miraro soa aleo alasany ireo solombavam-bahoaka mirotsaka ho fidiana eto amin'izao firenena malagasy zao mba hitondra ny feon'ny vahoaka marina fa tsy ho fatin'le hoe maletinao veloma ary tany fa vatapatiny soaviny iny tsy mahazo tombony amin'iny akory ianao
ny torimaso tsy hitanao ara no vidinao lafo fa ireto solombavam-bahoaka namana aloha tsy teny hoe ile inona vondroninona moa zany mirary soa anareo rehetra hotahin'ny tompo aleo alasana ane nareo ary de ho tonga somatsara eo am'izany anteny miera-pireneny zany de hijoro amin'ny marina tokoa fa tsy ny marimarina fa raha zanamasoa ramatora zanamasoa angery faniry ndresahanay miaraka amin'ny namana hoe reny zao le olona hoe teny efa niova fo na tsapa le zavatra anyna de mba nanitsy zao no nanaovandry zareo azy ka de zao izy moa zany soa fa mbola nirotsaka de aoka ho tonga somatsara eo am'izany faritra ny anteny mera-pireneny zany izy rehetra ireo namana rehetra tsy lazaina daholo nareo moa zany fa so misy adino sady mbola tsy fotoanany zao de mametraka anareo hoan'ny tompo omba nareo nge Andriamanitra saotra to zay tonton mota zay rehefa le miteny amintsika zay le am'le famaranana iny zava-dehibe satria ray aman-dreny tsara ihany manko manamarika fa manana andraikitra lehibe amin'ny fiangonana misy azy tonton mota ama kristianina de mandrakariva tsy maintsy mifampitrotro mifampitondram-bavaka foana de goavam-be mihitsiny zay faneho-kevitra ny eton'ny tonton mota zay izy moa miteny foana am'le sary-piaro amin'ty arenan-kebon'ny tany ity de saika nanontaniako ny valaparanay mirahalahy mianaka zany le anko ny di tany amin'ny faritra tsy monosy fa voanantany ahoana iresaka aniny de oka re raha faniry lalane sy ny fahantrany olona tsisy sakafo ny vahoaka zay fotsiny ny azo am'tinana azy ay rehefa namoaka an'le antotanisana voaka amin'ny banky mondialy tsika de tena loza ahoana ny eritreretinao hoe amina faritra anankiray 570 ny olona ao de mahantra avokoa de inona zany ny développement fampandrosoana andrasanao am'ilay olona zay efa lomano anatin'le fahantrana 270 ny faritra sasany de manodidina ny faritra marobe 7 sy 7 tena mampalahelo le zava-misy fa zay le antony mahatonga anay zany miresaka amintsika foana isan'andro san'andro ny aminy hoe ty re olona tsy mitovy amin'ny fifidianana rehetra natao hatram'izay fa fifidianana tsy maintsy akana fanapahan-kevitra ity hamadiana tanteraka mihitsy no avy ny Madagasikara makany amin'ny tena heverina fa mendrika ho an'ny Madagasikara sy ny malagasy fa tsy mendrika ho antsika zao raha avy eo manko député Rastany tantara amintsika ny amin'ny zava-misy satria anisan'ny tena hoe olona tena makafy ny tontolon'ny fambolem-bary no miresaka amintsika rehefa avy eo kanefa reny ny firohatry ny vahoaka mbola mahita zay andoatra de aiza ny fiarovana ny olona am'izany fotoana zany ahoana ny resaka tontolo ny zoma olona sy ny resaka tontolo iainana am'izany rehetrarehetra fa efa kaiketo député Randriana Stanislas député Bogosy boribory tany faharoa miaraba député miarabanao namana faniry de miarabantsika malagasy rehetrarehetra zay manaraka nyty fandarana tya tonga de ataoko tsotsotra na ny eto toerana ny ato velany de miarabanareo tompoko de ny fiainana koa moa tantely mombaona ao ny tsy salama ao ny losa-bahoana iny de maka herinareo atsika malagasy rehetrarehetra de ao koa le ny sosiny tsara de ao koa ny tratrany tsingeritaona natserahana de mirary soa atsika mianakavy vaovao lehibe boribory tany faharoa larana voalohany avy hatrany ny candidat Randriana Stanislas arabaina aloha voalohany avy hatrany député Rastany numéro 1 zay zany vokatry ny fisarihana de ataoko hoe tonga de félicitation avy hatrany aloha zany député Rastany eny tompoka saotra indrindra moa zavatra rehetra de tonga de Andriamanitra foana ny soratsika satria raha tsy avy aminy izy nanina ny faniriako de fa lahatra ny meny ary tena nagaga namana faniry satria tamina metraka document ty voalohany zahako de ao misy indépendant zay ry vatany olona loza de ao raha napavolato fahatelo nanemetraka farany de nanahaka nintsio tamin'ny fisarihana lasa zako ny voalohany de fahandroany arakaraka an'iny de inga ny mbangatana amin'Andriamanitra hitany angamba ny aza sotsy ny famarinana sy ny zavatra rehetrarehetra de
io l izy hoe amsary io zavatra rehetrarehetra de tanana mihitsy nataony voalohany izy azonao de tena zavatra fa de jerivo de mandeha tsika de alefaso any namana faly izy mba makavaka namana voalohany de faly daholo ny rehetrarehetra satria tsy hoe ny olona ny teny hoe ahoana ny sasany io izy numéro 3 numéro 2 tsisy numéro tsika tonga de nio maha-professionnel atsika malao zavatra de hoe nganareo nanao numéro 1 2 jerivo nganareo nanao numéro 1 2 3 non tsika tonga de téléphone fotsiny mboko tonga de avaka de io fraction de seconde de io fa mitana daholo ny olona gaga samy hafa jerivo na ny olona atsika takoa mihajahaja mipetrapetraka motomoto la mipetrapetraka par rapport any an-taliny miogaoga sy ny tany fa io mo samy zavatra any ka ny zavatra irina fotsiny lizy ao koa de izy moa afa meny mahatsara tena milasa numéro 1 tsy mbo mantaingantainga madio tsika aresaka famarinana zao raha stany zao ny zavatra tena hoe ao amin'ny tanàdy io ma numéro 1 azy satria tonga de vita tsara vetivety tonga de vita tsika avy voandroany vao maraina fraction de seconde tena vonona tsika amrehefa tsika nge olona tena mpanara professionnel tsika manao zavatra de jerivo koa io zao ny ray aman-dreny zao nitsodrano tsara mihitsy io tanao nitsodrano ray aman-dreny zano hoe ao anatin'ny timo ao anatin'ny firaisakina fa misy misantoka hoe timo ny zavatra rehetra non zany meny président tsodrano io président mirary soana tsodrano ray aman-dreny zany zavatra tsy azo kanikiniana fa tsika olona maka tosotoavina malagasy de maka tsodrano amin'ny ray aman-dreny de izy nitsodrano ana de tena hoe zano firaisakira-pirenena zany io aminay zany le vondrana mipetraka ao zany misy efatra amin'ny rahalahina hoe zaka astany dirastany randrianary sostanislasy dirastany de misy Williamson olona mipetraka any amin'ny lahaota fa roa taona izy no nanomboka mipetraka tao am-popoa fa avy amin'ny brositeny avy any Fort Dauphin de misy Germain anoka Germain fahatelo avy any Imady avy any Ambositra avy amin'ny HVM de misy i sedera farany reo zay de efatra amin'ny rahalany no mitarika ny liste de milamina tsara ohatra zay de zay ny zavatra angatany eny eny moa zavatra zay mahasoa amin'ny firenena ary tsika zatra mpanara-dalàna ary tsika zavatra mahitsy de ny ankavana samy raritsoa ho anay telo mianada hoe kilomera gaina ozy izy ny fitenenana ka tena fangatahako fitahin'Andriamanitra sy olona tena mbo hoe tsisy olona parfait tany fa tena zay minia kosany mifoana amin'ny lalàna ingany Andriamanitra aza mena chance satria zao de efa nahatratrarana sady zay io nge anina tena hoe efa tapabolana naina hoe io zany le miteniteny foana tsy mety fa suivre traçabilité de efa nahatratra anay hoe misy alana sady maka-anarana karapanondro de afao daholo numéro karatra lohany dada sy mamany de numéro faltajabata fa alefasiko kely nge faly ty izy tya efa nalefa azonay ohatran'izao izy zao ve de mbo rariny sady mba rehefa tena te mamboaka le retsy io nge tsy mampandrosany ty firenena ty le botolo sy zavatra tsy rariny fa rehefa mbo manao atao avy amin'ny rary rehefa ty voaka anao de tiany rehefa tsy tiany za so raha tsy ty bahoaka rehefa tsy ilalam-boaka tena tsy mahamoditra voaka ina moa tsy afaka tsy anjarako fa aza hoentina amin'ny osoka sy ny alatra fa zao nge hoentina angalarana zao anaovana double anaovana précochet sy ny tariny anaovana tena tinginina andray alohan'ny ivoahany anina zao ary tsy anaiky zay ary mampitalirina zay nataoko mampitalirina zay mampitalirina fa tsy olona dala olona samy mianatra adala atsika efa nangalarana tamin'ny fividianana filoham-pirenena nangalarana zay ko satria fividianana ifotiny ty fa aza mifanabaribary kosa fa tena olona samy mianatra ary tena araka fa tena zay tsy anaiky ary zay nge nahatonga ny zagasy nampatsetsara tantara kely tamin'ny fividianana lasy tsy nahatatra izy tena nangalatra le olona sy ny tariny de namaly de hitaprofitapirenena de mbola narovana de kiastanana izy de iny ny afarany loha ka amity tsy hita nkiastanana fa de tena fampitady am'izay fampitady fa tena rehefa tsy rarina satria raha mpiakatra anao zao raha mpiakatra any am'zay ny mpiakatra ny retraretra raha sanatry izy za tsy manao mbola izy anytonina an'io fa raha sanatry izy olona tena akaiky eo fitonana tena tonga indray de hitany seny indray hitany
asesena irovana azy fa tena tsy vitany ty tatary ty fa tena samy sorondray mienaka tompoko a tsika tena zay zao teo amin'ny anina azonao ataovy madio oatra zay teo amin'ny fividianana zay teo a de mianatany loalista mifampiresaka mifanoroka tsara ataovy madio oatra zay fa za tena manao zavatra molomolo maloto fa tena efa vonony zay tompoko a matoa zay mahazo anty mbola fa misy 3 efatra izy a fa ampiakariny any ambara tonga misy azy jerevinao nge io vakio tsara azonao io vakio ny anarany io hitanao tiany hatramy bureau de vote nefa hividianana fa io a de io hitanao zao jerevinareo tsara azonao de ty iona de ty mbola siakaminona ty taratasy reky ty vidy ty mbola siakaminona an'izy mitratrany afa misy manara-masina de tonga de nirofina efa fatanelana matoa otsadana aloha io te otsadana tratrarana io a fa misy ary amy bakartery ary androndra kely a tsaripody a bakartery rehetrarehetra anaovandrareo fa am pleine ville ambopoisy ny tano tsy de misy kely ihany fa arakay efa manaraka ane fa tsahary tompoko aleo mbo mifanaja tsika olona mifankaty la samy malagasy ataovy la verité nga rehefa tiany olona anao de tiany olona alefasy ny programme anasanao a alefasy ny tarigetranao a inona mbo zava-bitanao tamin'ny firenena zavatra kely indrindra de tiany olona anao fa aza mana tena hoe hatram'izay anao tsy manao mihitsiny tsy hita mihitsiny anao fa tena no de nohatrany ina moa mijery ina ohatrany ketsamasina le vahoaka rehefa tonga le fifidianana mena daholo zao tosika famelo ina moa tosika famelo varotsinjy jirina kola jirina inona hoavy koa ngambany tsy fantako zay izy azonao de aza fitahana le malagasy mampalahelo be izy satria ianao tsy anao tsy aninona fa tena fitahanao an'le tena fitahanao an'le fahatrano profit anareo angeny napahatra ny firenena profitenareo le izy a amin'ny fahatrano le olona ohatra ny voalala tany de tsy manana soa le ohatran'izao le izy ny zavatra azonao hoariko an'ity fotsiny le izy azonao ianao efa nanjono ianao ianareo efa nanjony le felambony a mampalahelo le trondro rehefa azo fitahana mojikakana be mafy be sy ny tarina inona moa fanjononao izy na hoe fozahorana nofotsinao le lelany zay mihinana tonga de mirafitra ohatra zay nanaovany azy fitahany am'le tsinjo vary mahantra le olona mena ray gony hoe satria ena iaraka ny enay a de hoe mena vola tambazana vola ray gony a de vola 50 a de aiza moa le olona ny tena tsy amin'io de rehefa treo nefa le olona tsy malary fa le vary ny am'gony de tena tonga le olona de manao soniny sitrany hoe mahavita kapoka satria araka amin'ny fiteninao teo a efa mihina nitadiky rano ny any atsimo a ofika sy ny tariny a zavatra maloto a vary efa tena arinariara mbola loarina tsy eleny ve mbo mandray an'io tsy manana sy vidina ka zay nataoko hoe dry mbo matahora ren'Andriamanitra aza fitahana le malagasy zotra to zay le mba faniritsika hoe ataovy amin'ny kilalao madio ny filoham-pirenena fandemby teo zay nikarakara fifidianana mba niezaka ihany mba niezaka zay le nyteneny député Rastany tsy misy amin'ny parfait anie zany hoe tsy misy zany hoe tonga lafatra zany parfait fa zao mba niezaka tamin'ny tandrifony rehetra zany mba hoe mba nisy fotom-pisainana ihany tao anaty hoe alora zalahy mba milamindamina ihany fa sy de tena manao tena n'ity toetra mamoa henatra ty mamoa fady fa ndraindray zany a le zavatra ataon'reto olo reto am'izao fotoana zao fa tena tsy senatra ntsony fa mainka loatra zany am'le fitiavam-pahefana sy fitiavam-boninahitra sy le te ampitombo foana le fiarikarena zany nefa mifahantrano vahoaka hitatsika teo efa meopapana zany de itsika vahoaka koa mila mifo mila misaina zany a aza maiky fitahana foana ho a ka isaky ny hoe akaiky mifividianana de misy makalisitra foany ty de misy mampanantena fa hoe omenan'zao de ty ny tambony sinsisy ny atao hoe fifidianana sy ny latsabato dia ao anatiny tena hoe conscience tranquille n'lay mpifidy zany fa tsy hoe tambatambazana zavatra fa ny safidiny na hoe omena sitraka ohatran'izao tsy fifidianana ny anaran'zany fa fividianana de ao mba andeha amin'ny tokony izy le izy zay mahatsara an'izy teo ka itsika zany rehefa mahatratra zavatra ohatran'zany na misy zavatra hafahafatsy milamindamina de aza mitsahatra ho averiko foana miantso zany a 34 12 902 40 a zarao foana vaovao avy any amintsika zany a satria ireny a dia ampitaina any amin'ny namana samihafa fa zao ho avy any misy sika député Rastany rehefa aveo fa aleo aloha omeny ty vaovao ty satria nareo mantany vaovao numéro firy Rayanna maro be ireo candidat zany bogosy eo anatin'ny firaisakiny de ndraso ary le izy
alefa mifaly izy de hotononoko amintsika daholo zany izy de rehefa aveo zany tsika hiditra amin'ny vaovao ny député Rastany zany ndao ary zay efa vonona de efa alefa mifaly fotsiny asesy mifaly izy a de miteny antsika Rina Randriamasinoro zany a secrétaire général ny antokotiky Madagasikara zay mirotsaka amin'ny boribory tany faefatra numéro 1 izy zany a mitovy amin'ny député Rastany etsy amin'ny boribory tany faharoa samy laharana voalohany misy an'izy mirahalahy zany ao anatin'ny bileta tokana zany na député Rastany na Rina Randriamasinoro zany a numéro 1 zany a ao anatin'ny bileta tokana toy antsika va mifaly dia dokotera Lalaina Ramalanjona Andramasina laharana faharoa misy azy candidat zay natolotry ny vondrona politika firaisakina dokotera Lalaina dia laharana faharoa zany a no laharana zay hoentiny zany ao anatin'ny bileta tokana ny pasteur Ravelona Nosy-Mamotina candidat amin'ny firaisakina etsy amin'ny district Anakazobe de laharana fahatelo no misy azy zany a zay voasarika atao anatin' zay fisarihana androany zay ao anatin'ny bileta tokantsika any Akazobe zany laharana fahatelo zany misy amin'ny pasteur Ravelona Nosy-Mamotina efa solombavam-boaka teo aloha izy de manana andraikitra lehibe ihany koa ny vony antoko dia nosafidiny vondrona politika firaisakina izy zany dia ao amin'ny laharana fahatelo izy amin'ny bileta tokana zany ny candidat avy etsy avaradrano tarehan'ny Avitraina Andriamosa sy candidat miaraka amin'ny maire Jimira Andriatsoa ahitana amin'ny ben'ny tanàna Laza pasteur sy ben'ny tanàna Jara Wiliarson de laharana fahatelo ndray koa ny firaisakina etsy amin'ny district Anavaradrano ity moa zany ny fiarahana tamin'ny président Marc Ravalomanana solokely ho atsika Antsoromandidy zany isolokely zany de laharana fahatelo ao anatin'ny vovonana firaisakina dia laharana fahatelo misy ny candidat amin'ny firaisakina dia Andriamatoa Solokely zany de docteur Brito sy docteur Élisée Zanabahoaka ndray amin'ny Fianaratsoa dia laharana fahaefatra izy mirahalahy reo zany amin'ny ao anatin'ny bileta tokana zany i Randriatsalama Zaki sy tonton Naina zany zay mitarika ny lisitra firaisakina ny Tomasina de laharana fahadimy ndray izy mirahalahy reo Tomasina voalohany ty resantsika ty satria rehefa miresaka Tomasina misy Tomasina faharoa mbola ho avy eo resako zay rehefa aveo fa laharana fahadimy zany Andriamatoa Randriatsalama Zaki sy Naina zany de ity député Bogosy Rastany tonga de hitatsika zao Rastany tana faharoa zany tonga de io hitatsika amin'ny sary io zany de laharana voalohany de député Rodin Rakoto Manjato dia laharana fahatelo izy ao amin'ny district district Anarivonimamo misy dikany io mahafinaritra député Stanislas zany de tradol raha ben'ny Rinamamy firaisakina Ambohidratrimo ao aminay zany de laharana fahatelo no laharany zany ao anatin'ny bileta daholo de miomantsika Ambohidratrimo fahatelo zany député Mamy Rabenirina ao anatin'ny bileta tokana mitarika ny lisitra firaisakina misy an'ny tenanay ao Fanny Razafy Manantany de misy an'ny colonel Luc ao de misy an'ny madame Fara eny Anjomakely député Fendralambo Manana mitarika ny lisitra firaisakina eto Antananarivo fahatelo dia laharana fahadimy no misy azy zany ao anatin'ny bileta tokana de tsifo Naina Tsifo miaraka amin'io i député Fetrandray miaraka amin'ny Girivo Randrianarsoa zany etsy amin'ny boribory tany fahadimy de laharana fahatelo ihany koa no misy an'ny député Fetra zany zay mitarika ny lisitra firaisakina ao amin'ny boribory tany fahadimy député Fetra député Girivo zany zay ao amin'ny boribory tany fahadimy député Ianitra Razafy Manantsoa boribory tany voalohany de laharana fahadimy izy ao anatin'ny bileta tokana zany ny fisarihana daholo nahazona an'le laharana zany de hitatsika amin'ny sary zao laharana fahadimy zany maître Ianitra député Todiano Sonerano Vongo firaisakina laharana fahatelo ihany koa izy numéro 3 itsika ny Sonerano Vongo Sonerano Vongo zany miaraka amin'ny ekipa ny Rasombotra sy ny ekipa jiaby any zany efa mifandray motsika voateo alohan'ny directeur tao amin'ny plateau de numéro 3 anatin'ny bulletin tokana zany i Todiarno efa solombavam-boaka teo aloha izy mitarika ny lisitra firaisakina de rosantsika faly ito zany misy namana zay mitovy laharana amin'ny député Rastany de SG député Rina de i havako aby Jean Michel zany sy i Olgara Malasona zany laharana voalohany amin'ny lisitra firaisakina any Antsirabe izy ireo anatin'ny bileta
tokana zany de mitoy ihantsika iramily e any afaratsio zay idona am'le olona zay de tena ataony ramily sy justin mahita zany amnatin'le tena raharaham-bahoaka satria tena akaiky mivahoaka mihitsy ramily de larana fahatelo zany ramily any faratsio maherina zao fandaratsika zao faratsio de larana fahatelo ndraso aloha faly eo ay ranary tsy atory fahita voalohany ranary sa fafiry tsy mahita ranary amako zany fahatelo ranary zay ndray firaisakina ranary tsy atory fahita zany any iosy misy an'zany numéro 3 ranary ao anatin'ny bileta atokana zany zay zany de firaisakina ihany koa etsy ambodratrimo zany non manjakandrina io président Henry William io manjakandrina de ty tena isaorana be mihitsiny zany nanatitra ny président Henry William zany tany manjakandrina mihitsy raha kotoa sofaniry albona i gangsta baba i baba pitarika any antoko APM zany vokatra ny fifandaminana izy mianaka de nomena zany any Henry William ny mahakandidat ny firaisakina zany de ndraso aloha faly larana fahatelo président ny distime any manjakandrina Henry William ao anatin'ny bileta tokany fahatelo io izy io zany zay natolotry ny firaisakina Henry William ho atsika manjakandrina Ambohiba Sud Andrano Vao Sadabe Ambatomanga Sambaina Karian iza daholo ny Anjepy ny fianakaviako any Anjepy any de larana fahatelo no larana isalorana anatin'ny bileta tokana miaraka amin'ny président Henry William zany palady any Antsohy de palady ndray zany ao anatin'ny firaisakina larana voalohany ein zany numéro 1 zany misy amin'ny palady de natolotry ny vovonana firaisakina zany de tinga zao injaka miaraba njaka kopakopa tanana ho anjaka sy ny ekipa ao miarina riva ao de larana faharoa ny voasariky ny ekipa zany miaraka aminjaka zany etsy amin'ny miarina rivo zany de larana faharoafanotanina kely amin'ny larana faharoa zany natahorako tao amin'ny deuxième arrondissement raha sendra ny tena moa zany nanano hoe mitena mivoaka any ambony tobila larana faharoa de ohatrona atao distanana le amariny tanana ary zala ambariny tanana aloha tsy atsatsangana le tanana atsatsangana le tanana ratsy nefery de numéro 2 njaka zany tsika any miarina rivo zany de miarina rivo ry any sarobaratra ny fanja na lavory Mbato-Manjaka mandeha vato rehetrarehetra iny zany miarina rivo daholo zany ho an'zay tadidiko aloha zany fa le cartographie koa zany randray etro mivery kely ndahoary roso antsika Josera Irene zany firaisakina ihany zany any Nalalava de larana faharoa zany misy any député Josera Irene zany de ho atsika any Nalalava zany mila mahafantatra tsara an'izay larana faharoa Josera Irene de mandeha ihantsika Ambalavao Tsempary misy ny candidat ny firaisakina larana fahaefatra misy andrareo any eto aloha zany zao mila mijery kely an'le taratasy nefa mety tsy hitako le izy lavidavitra hoe iza moa ny anarany candidat atsika any Ambalavao Tsempary fa ianareo any Ambalavao zany tsy Tsempary moa zany fomba fiteny azy fa any amin'ny district Ambalavao zany F faritany Fianaratsoa zany haute matsiatra ny tiako tenenina fa tsy hoe F dia larana fahaefatra ny candidat ny firaisakina any Ambalavao rosy antsika faly nyandra rangy any Ampany zany larana fahatelo idéalson Keronina idéalson any Ampanisy dia larana fahatelo zany izy ho atsika zany zay any Ampany maro be manko anareo nanontany anay hoe firy daholo izy faniry de efa miezaka mandefa zany za eto io zany zao de larana fahatelo idéalson zany any Ampany zany de mirosy antsika aiza ndray tsika faly zao vita satapitra vita ozy faly raha mbola dina toky eny la alefako aminao hoe consulter kely le WhatsApp aloha ohatrany tsy aloha dina toky aloha fa bandy kely tarika mamafinaritra any amin'ny faritry tasy ndraso aloha fahafiry dina io itoky io raha sy diso ndraso aloha vetivetika dina toky jerevantsika vetivetika zay candidat atsika eria amin'ny faritra district zany Soavinandrina ndraso vetivetika aloha ndraso vetivetika fa
tanora tima anatin'ny tena mahafinaritra zany. Voilà, hitako io zany dinatoky de tao anatin'ny fisariana zany de aiza fa io ne sary fa le misy ale numéro any dina io tsy toky io mbola tsy ananatsika io raha voray izy toky de tonga de alefaso aty amiko zany satria jeune kely candidatsika zany any soavinandrina zany dina toky zany de Félix zany any Tomasina faharoa larana faharoa misy azy ao anatin'ny bileta atokana zany misy any Félix candidatsika any Tomasina faharoa zany. Mbola vitsany reny tononoko reny fa raha manerana amin'ny Madagasikara mbola boba accusation be mihitsiny. Ny tena tiatsika ho fantatra koa larana fahafiry zany Ramatoa Christine Razanamaso, larana fahafiry maître Christophe any Vavatenina, rehefa azontsika daholo zany de ho alefantsika ihany faly fa de zay aloha zany ny azontsika atao raha ohatra misy de omeo signal ihany zany satria ilainy ny namantsika zany. Mila fantatsika koa larana fahafiry afaka andro Christian Majanga any natolotry ny Fraisakina. Mila fantatsika ihany koa larana fahafiry Eliana Bezaza any Mandritsara any miaraka ny Jean Rigopira zay natolotry ny Fraisakina zany. Mila fantatsika daholo zany rehetrarehetra zany Relenda William fahafiry misy azy de rehefa azontsika de ho atolotra eto satria mizara vaovao moa no antom-pisentsika député Rastany de mizara an'izay tsika eny ary député Rastany ndao tsika aloha vadika eto amin'ny firaisana faharoa satria miazakazaka mihitsy ny fitakin'ny vahoaka ny député ny amin'ny hoe reto député mba tsy revo zay fa misy zavatra marary anay io moa le hatramin'izay hoe rehefa tsy anao mipanatanteraka satria inona tokoa moa nandrasantsika mipanatanteraka ny 100 andro nataon'izy ireo nge re olona ka 100 andro mahamenatra 100 andro ny latsahany taratasy avy any amin'ny CAF mikasika amin'ny Barea Mahamasina 100 andro nahitana ny fomba fiasa amin'ny fitondram-panjakana ka rehefa tonga ny rivodoza de fo any rivodoza ny lalana zay noeraoerana tao anatin'ny 100 andro daholo zany fa 100 andro nahitana ny fahantrano malagasy ny zava-misy any Tomasina de manao filakevitra ministra any Tomasina zao ohatrareo de asana mba voadinidinika-reo any ny fahorin'ny malagasy amin'izao trangan-javatra zao. Santionany zany hoy le mahamenatra mihitsy ny zavatra hita tao anatin'le 100 andro ka rehefa tsy manao le fitondram-panjakana zay tsy azo antoka mihitsy hoe hahita moyen sy hoe anana finiavana anao zavatra raha tsy misy intérêt politique ao ambadika zany de mandray andraikitra ny solombavam-bahoaka de manao tantsoroka ara-tsosialy manao tantsoroka arak'izay zaka ihany koa reo mpikatroka rehetra anatin'ny Fraisakina de ndao ara tantara indray député Rastany ny vokatra azo resana tato amin'ny boribory tany faharoa sotranao na amin'ny fitenenana leo amin'ny boribory tany faharoa de betsaka araka lazako anareo za raha ohatra hoe manasa sosialy raha sy ady tsy lazako eto mihitsy satria daholo volam-panjakana tsy mbo miteny fa reny asoako anareo rehetrarehetra reny de vola avadiam-posy zany hoe le karama kely tena tsy mba zaza no zarana de izy io rehefa manao an'io indray tsy hoe zay mangataka rehetrarehetra fa miakina n'le tena hoe lara-pahamena tia fa namono olona tia nakidy tomobile tia fa tsy zany tena hoe malala lisiny rehetrarehetra za mpandeha anelanelatrany fa ny olona koa tonga isan'andro député arao anamiko angamba zao ny lisitra zavatra atao fa misy 100 de ary zay mahagaga an'le fanjakana tena mahagaga an'le fanjakana ianao volam-panjakana no apedinao fa tsy volam-posinao ianao afaka mihindrana amin'ny banque mondiale afaka miditra amin'ny bady afaka miditra amin'ny zay indramana rehetrarehetra de ahoana tsy avatanao ny lalana anao ahoana tsy avatanao amin'ny barazinao ahoana tsy avatanao fotodrafitrasanao rehetrarehetra fa de tena mahagaga kely anahy tena mahagaga kely anahy nefa zay mbo vola karama kely tena tsy afaka tsisy manao sponsor efa toro loatra ianao ve raha anao lalana de mangataka amin'ny olona gauche à droite na misy zavatra ngezabe ataona de tsokivy ny olona fa ianao mbo mipetraka fotsiny hoe ty mbo karamako vola karama vaoaka aloha averina any anahy mitony de zay nanaovaka azy alefaso zao le nge faly tantanako rehetra zavatra ty satria tapabola anahy tsy teto fa namana faniry lakitsiny nareo teo fa tany ivelany de ny zavatra natao kely de sao ndray vao miverina eto de niongina kely alefaso nge le asa vita tao amin'ny herinandro io ty zao ile lalana teo ny atome tena tsy afaka nisy moto sendra nandalo ary tena fianakaviako mihitsy miasa amin'ny ery amin'ny douane le ery
ery Tanjombato tsy dito izy mitondra moto de betabe tsy hoe miavana natao fa tena betabe ny olona cité Malseza le akisy mpianatra tena adiny firy vao afaka amin'ny embouteillage raha miditra amin'ny 7 vao afaka koa fa manomboka hatrary amin'ny tetezana Itiopa tonga ty ambony aty Ambomiandra ty ambany ty zay ny embouteillage tsy afaka de farany izy zay le lara-pahamenantsireko hoe tsy rehetrarehetra tonga de nanao an'io lalana io lalana lafo be satria nandany goudron hatramin'ny enina io goudron io zao izy goudron zao goudron furin fa 7 millions FMC zany hoe otrina lizy nefa nandany goudron efatra sy tapany to 5 zany mbola plus ny goudron ny gravier mignonnet anaovana azy ny tovenant couche de base mbola ny fond compacteur main d'œuvre andrareo ka même tarika azy vola toko tsy foroana fa vola posy reny tompoko tsy hoe vola siady misy ny teny hoe siady ary tena na le fasioany de tatarako rehefa farankely io le fasioany faly io zao ny taony amin'ny taominy io le fasioany faly misy bebebe io zao ny angona ndray ty indray zao tetezana zao ny tetezana io tetezana io misy historika tena menomeno natao ambandia volosarika natsono ny tao amin'ny olona miservira le olona tsy manodidina lasa lavitra be ary ambany ary na misagodina ty amin'ny station essence any ambany ty fa le mpianatra tara fa misagodina be mididina be le olona de nakataka vola hono izy tamin'io eo ihany faly anao nakataka vola izy tamin'io de tany amin'ny commune aloha de izy commune efa nahavazanao roa taona tsisy budget natokanany io manaovanareo cotisation de tsy hita le olona nanao cotisation le olona sahirana tsy manana tsy mahavita azy de nakataka ndray tamin'ny berger zava-marina zany tsy hoe fanentsehana nakataka tamin'ny berger ndray izy de izy zay berger na telo taona reo tsy havitan'io fa cotisation aby nataony manaovana cotisation fa tsisy budget nareo an'io de farany le olona nilahatra teny aminana député Rastany ohatra zao zary moa tsy tonga de manao fa andao ary jerena de jerena tokoa le mpianatra miodina le olona lavitra miodina be da be tairo angafa ataovy tonga de vrana io tanao io de tsy vita nazinao io jerevy namana faniry io zao lasaka be de nitsana le support any de teknika nanaovako anazy nasiako tena zavatra bara support io mba tsy satria rehefa mandeha moto mandeha olona de mivibre ohatra mireso reo mivibre de nasiako support eo ambany IPN daholo sy vetivety dans 2 jours 3 jours de vitako tonga de nalefa tany machine ny azo nalefa mpanao soudira nalefa ny samandreny andraikitra 3 jours angamba 2 jours de vitako hoe fahafalinany ny olona de mahagaga nanao an'io olona hafa ndreo za tsy tony anarany olona ndreo nanao an'io fa tsy rasy tany fa ohatra zao rehefa tonga ndray propagande mantsy akaiky de anao an'io de isinareo anareo zany rasy tany tompoko tena voatena tsy député mbola tsy député na manafaniry de afa nahavita EPP nagataka tamin'isy mpampianatra sy nanandalo ahako nanoatra an'le mpampianatra directeur de hitako vola jereko mpianatra maninona moa izy teo Ambomiandra mipetraka amin'ny tany sy ny tariny efa ro 10 taona roapolo taona lasa zay 10 taona satria za fa ndrony zao 10 taona lasa efa nahavita école réhabilitation école salle de classe efatra sady école vaovao ny financement tsy volako nay zay fa mbola tsinitsina de afa nakataka an'izy directrice ny tao amin'ny EPP nagataka vola nahazo financement tamin'ny japonais tamin'ny androny Aremalo zany mbola tsy député de efa nahavita an'izay jerivon-tana fa tsy rasy tany tsy mbo mandaika sady ohatra be fandikana hoe na mampieson'olona fa mbola misy anaraka hoe député don tamin'ny député Rastany anarako mbola mipetraka ao ndana jerevo amin'ny EPP manina zay tsy matoky de ny CEG ndray eo amin'ny CEG ndray nagataka koa ny tale sy ny tany satria maha champion de mada foana ny mpanao basket sy handball de mba ataovy goudron ty Rastany mbola tsy député Japon tena tena ilanay rehefa raha mba isonana mivoaka anao raha mba manany nataoko izy 20 fois 40 ny any tamin'ny fotoanandro zany fa 30 000 fanaovako amin'ny goudron 300 000 FMC ny mètre carré nefa nataoko boatsotsa misy grave misy zany miaraka amin'ny terrain mixte volleyball de losanareo sy mpanano hoe nilereo akaiky ny député efa ela mikirinao ny raha ny Rastany za raha vao men'Andriamanitra mifanambinana de tsy de mahame olona individuaire raha tsy marary fa de ho an'ny salamba be bahoaka no ambesako azy
de loza ho anareo zay miteny hoe akaiky ny fividiana tsy atopoko tena lafika fa ela be zahako tena raha akoatra ny zavatra tansana vitako tam'izany mbola tsy député hoa de rehefa député kosa moa zany mbo misy kely financement avy any Tsimba zaza amin'ny karama de mitatarako alefaso ihany reny tetezana manaraka na ny tatezana manaraka na ninina alefaso faly hitanao ndray bassin ndray zao le teo mampalahelo le avy ny orana hitanao fa tsy manana le ana misy mitsarama fanasana lamba de eo miaraka ankely anaka kely de asiny tanàna de rehefa avy ny orana de hoentina mody ny lamba fa satria sy anasana azy mbo tafoty amboaro ny réhabilité ko izy eo azonao efa mitafa misy table fanasana tsara napetraka ary io misy tantara tena tamin'ny fotoan'andriny basen'andrino fakana rano nandrina sy teolobe manano tantarana vitako hafaliana n'le olona vitako afa elaela fa ray volana angambany izy zay de efa vita io zao ny rano bassin rano voatafo izy mandeha tsara ny rano nasiana ino moa table tsara fanasany olona rano tsy mipetraka amin'ny tany tsony izy mbo minginingina sy ny tany fa tsika tsy hoe aloha mena zavatra ohatr'izao fa tsy hoe kiveta mena de fotika andray andro sy ny tany fa zavatra maharitra ohatr' zao toko mena de malefasy ndray faly de tia ndray ny tetezana miakatra hitanao miakatra reo ambodina katso hiakatra ho any amin'ny cité universitaire be da be olona be da be mampiasa azy nisy olona nienjika teo satria zao le fandehany de nisy olona pakarano misy olona fa maty tamin'io de miditra teo ndray de nangataka to zao amarakaraka laram-pahamena za tsy mahavita an'io béton satria raha siady io de mety vitako béton satria 200 metre ny alavan'io fa volangely izy ohatrina fotsiny mahadirereny vakina anaovana an'io ohatrina ny boiron ohatrina ny planche anaovana an'io fa vola toko tsoforoana tompoko fa tena vola posy fa tena mandraika tsy ady izao tanao miladana hafaliana n'le olona hafaliana de mialy zavatra ohatr'izao foana zay mahavoa Madagasikara rehefa mivahoaka no Andriamanjaka voakana rehefa tsara tsodrany ny olona tompoko na ny taranaka roa hatramin'ny fahatito ara milamina foana fa za manao zavatra malota amin'ny vahoaka fa zao ny zavatra ataoko amin'ny vahoaka na za mijery ara finaritra hoe dry mbo saotra n'Andriamanitra mbo manana sakafo hoanina ary mbola afaka manampy ny olona ho velany de alefasy rehefa mbola misy kely raha tantarany tsolany reto tamin'ny absansako teo fotsiny le raika aloha faly akoatran'io alohan'io le lalana lavaka be nankatahany olona mantreza zao io lalana fa tamin'ny 2017 io nankatahana tamin'ny commune nankatahana tam'Ambarambarantonga Fanontona tsy afaka tsolo lalana mampitoy ny apateza makany ambompo tanàna de lasa misakodina teo amin'ny ambassade amerikana ny olona misakodina teo amin'ny villa Bedabe zay vao mitsoroka makany ambony tanàna fa potra io lavaka be io efa ela be izy nangataka de ozy bon andrasina koa mbo mikimila mbo mahazo sauce bebe zao mifandehany tamina lavaka be ohatry tsisy lalany tobile tsony de nangataka koa le arakaraka ho azy zatsy ny Bedabe mangataka fangatananga mazato arakaraka le tena importance alio lo mamonjy olona Bedabe ohatra le tetezana tapaka ary de nataoko de io ndray mila fahaiza-manao le za maingénieur ny tena raha ohatra sina mira de sitement ato ambany anaty misy nafiratika zavatra lalana tsy unika Bedabe de raha atao an'izay io tonga de mitsidy fa tonga de hoe gabion nanaovana azy gabion manana surface ngeza be asina semelle be ao ambany de io sisiny de misy compactage zay zany tsy teo za mihitsy ny arany tondrany compacteur parcouse na anaovana azy sady stable le tany tsy misy infiltré azo ody azo atoka nareo any boribory tamin'ny faharoa zany zay zavatra asa nefa amina million 2 million vidin'io tsy hoe zavatra vita kely hoe ariary na ariary na hoe 1 million na 2 million fa tena centaine de million vitan'io satria eo amin'ny portena 7 metre eo ary largeur eo amin'ny 2 metre 3 metre lingeza be misy kely azonao de misy miaraka ny sasany zay le izy natao anazy de mbo finaritra ny tena hoe vita ihany izy ary afaliana n'le olona ary za tsy niteny nanao an'io za tsy de mbo miteny any de misy niteny tamin'ny Facebook hoe misaotra ny enamboatra lalanao de sao de saviany sasany ndray de zay vao nanisy hitanao io dame sauteuse zao hoe mafisana azy azonao ohatran'izao le zatra manaraka norme tsika rehefa manao zavatra tsy hoe manao falina de hoe afekeritona de tia ny lalana mbo nataon'le député rastany tamin'ny fotoan'andro de mbola misafesia ndray fa io
compacte tena kosiparikosy a azonao zao fa tena manaraka mba anao ho mafy mafy ary holovain'ireo tsy ohatra ny Nirina tetezana ny sasany a tetezana avake international ololana manao azy taria ambilobe moa Ambilobe. roa taona hery taona rangah de rava mamenatr'olo mba ataovy tsara ho alizy ba rehefa manao zavatra ataovy zavatra professionnel savavy fa tsy de eo eraera vonjy-tavanandro fotsiny mamenatr'olona tsy hoe mamely a fa za maha-technicien ana de tena ozy a mba rehefa manao zavatra ataovy zavatra norme tompoko de niara de entonay farany azonao eo angambany farany ty alifasy le nanana teo ako alohan'ny anany fa fotoana fa mandehany mbola malana fotoana tsy maninona mihitsy hoe ilainy boribory tamin'ny Hitanao, faharoa mahafantatra io zao, hoe solombavam-bahoakany a de io zao mijery sy mitsinjo nankatahano le tena efa nangataka namantsika angambana avocat eloha mipetrako ambany rastany amboambary fa ny tobilako ngiary ambony ery tsy afaka midina mireliana akatso makeria ery ambany ery tsahamamy io zao verangano rotina mampite amin'ny fokotany zato fotaka bananreto fako tsy alaina reto ny rano amin'ny lakandrano de lasa tenany tobile tsy afaka le izy de niangavy izy mbola tsy vitako io a fa mbola mitenika inona ny zavatra système azy mbola miatso aloha miatso misy tompona ndraiky za tsy mitsoka tsy mitsapaka amin'ny plaque bande io fa ngia PDS io anao raha fanamanam-bitana mba io re mba jerivo asoro le fako de mba ambaro lalan'io asoro le fako raha asoronareo fotsiny le fako a mbo hitanay ny anaovana an'io fa rehefa tsy oronareo herinandro tena mami anareo a raha tsy vitanareo anatiny any alainay fako ambarinay lalana afaka mandeha ny tobile vola toko tsy foroena manao an'io fa tena tonga de fitiavaka amin'ny vahoaka tena aloha za tena manompy namany manompy vahoaka mihitsiny fa tsy hoe eraera ohatra ny sasany hoe mba teo député teo non tsy idirany zany député hitanao motoira zao lalana makany ery Tsahamamy raka de zao motoira ila tsy afaka zao zao ny zava-misy endriky ny fahantrana nefa eto plein ville jerivo lalana tsy vita tsy voaroka ka ny zareo tena mampalahelo hoe any amin'ny zavatra tsy manahitana téléphérique ataona ino zavatra tsisy dina andamy vola ampibaina fotsiny any any amin'ny zavatra ty fitondrana ty tompoko fitondrana tena tsy hoe manenjika fa zava-marina fa any amin'ny tena adalana mbola mijery an'io fa fitondrana tsy mahalala ny zavatra lara-pahamena fa zay mampihoerahoera azy ataony ohatra mifonja manara-penitry terrain manara-penitra nefa ny terrain horaisantsika ary fa nefa ny terrain raha ty manara-penitra tsy manaraka azy izy ohatra tena vonjy-tavanandro mandalo vola ny fanjakana fotsiny zay le izy ka averako ny amandry nyatso avy iny ory eo amin'ny fivondronanao adidinareo tompoko mbo miangavy asory lehilahy asory mifako rehefa mbo avalanao mifako hitany hoe zay mbo hisaovenany olona mbo reliena ny lalana iny mbo mampitelo ny lalana iny mahazo ana Tsahamamy mahazo any ambopo mahazo any erian'iny mozy teo eria pitatsana atsinany amin'ny demi-tonneau eny akatso iny ny olona manana tobile amin'iny zao de tena mijanona ty ambony daholo miary garazy manofa garazy satria tsy tonga eny na misakodina hatra ty amin'ny bibilava linina 120 firme atrena tapa eo tena bibilava eo atsobola eo ny midina makany amin'ny tena de mbo eritreretanao nge le fotoana vareraka ny olona sy ny rehetrarehetra de gaga le olona mbola asy de efa mantefitra loatra le ohatra voalala voatango ny malagasy tena tsy afa-mihetsika tsony ya fotoana zao ampahafantarana atsika vahoakany amina hoe miasa ny solomavam-bahoaka ary efa niasa ary mbola hiasa ho an'ny vahoaka zay mametraka mandrakariva ny fitokisany aminy ary mahatsiary ny aminy hoe efa tena tsy manao nge le fitondram-panjakana tsy afenina amitsika zany tsy hitanao mihitsy hoe inona lizy fa raha mba misy zavatra ataony eo de efa calcul politique any anazy zay nge ny tena manahirana ny ty raharaha ty raha ohatra izy oaka makamaka ny anaranao any amin'ny sehatra misy anao any de efa ny ao an-tsainy am'izay zany zao de hoe ahoana ny azonay an'le maro anisa de ahoana no ahafahanay mametambiny an'le olona zay dondominay ny tranony de ampanantenanay zavatra an'izy ireo de rehefa azon'le fahefana de ndray le olona rehefa aveo velo marotany zay nga nataoko cadeau ampahazoanao kakana fonony alina de vojono azony anao de aoko tsika tsy hotratra an'izany a député Rastany sa miteny mihitsy tsika eto tena miteny mihitsy amin'ny voaka malagasy naiza misy anao zany de mampita hafatra aminao ny tenako fanirira zafanatany sy député Rastany
tena azatratra n'ireny lafindafinjavatra hoe misy fandraisandraisana tsoratra reny de mampanantena de hoe omena zavatra ohatran'izao de adika numéro karapanondro de numéro karapifidianana sy ny sisa fa tsy azo atao ohatran'izany ny atao hoe fifidianana, tsy azo anambazana zavatra ny fifidianana fa conscience tranquille ny olona io ao anatin'ny fahafantarany sainy madio ny aminy hoe izao ny safidiko zany fa tsy fividianana le izy. De nentin'ny député Rastany teto mihitsy ny fomba mamoendra zany zay fakanklon'ny sasany any ambadika any. Député Rastany mino azy zao fa anakambary député Rastany za tsy anontany téléphérique atsony satria le téléphérique mandeha ry ambony be le lalana tsy mety vita, le fako tsy afaka sy ny sisa de miady mipiasa zany zao ato de mivarotra indray de SMGD sy ny sisa de le PDS napetraky le fanjakana tonga de nakafanapahan-kevitra de naverina amin'ny commune zany ny famoriketra de toerin'le mpiaradia am'le be ny tanàna teo aloha lasa ministra am'izao fotoana zao, izy menakavo zany ny fanao tsongolo baty tao am'izao fotoana zao. De tsika moa le mitazapotsiny io le 100 andro tsy fahaiza mitatana amin'ny ataonareo fa zao mbola tafiditra tao anatin'le kivazivazany namana ny resaka tamiko zay le izy député Rastany hoe 100 andro hafa ny nantenaina ka tsy tafiditra tao anatin'ny 100 andro ny sazy ny fifaly hoe amboary ny kanja zay mba afaka mandray lalao fahatsana. Inona momba an'io député Rastany? Nyteneniko aloha anao nyteny téléphérique teo ohatrana inao tamin'ny vaovao hoe amin'ny tapa-ray volana moa izy de efa manomboka lalana misy tronçon ataony dosa ore olona ny jiro ary teo fa tapaka isan'andro de mbola branchena maka mioeraoera tsy amokatra io ve afa teniko ombieny bus classe ary eto isaka mandeha izy taka zay mijery bus alako sary moa raha zara misy olona 3 efatra amin'ny heure de pointe any izy mbo mahafeno kely 5 enina manenina amin'ny fitaterana 550 téléphérique zany nge fa mipetraka eto zay efa mipetraka tamin'ny herintaona 17 € nge ny teny en tronçon kely 1 mètre 1 kilomètre de aizana amorti an'izany fa ohatra rediredina taoko tsy adalo manamalon'olona fa rediredina tsy nanao étude de jerivo tanao le lalana fako aty tsy alainy ary tsy vita de jerivo nge tia fandaniana gara le tsy fahaiza mitatany tena ina moa fony fitena ohatra mibary aho ety vilany jerena mbola tsara be raha mako tanina reny nanao amin'ny alina mamirapiratra riny jiro sy ny tary nefa miatrika badikato maizina be tokony asiana jiro tsy mantena any an-trano mba tsy menatra ve nareo zalahy mba atao proportionnel ny zava-misy asorano gasena fotsiny le jiro kely zarana vetsy atao atsetsareo de ohatra hoe afa ihany ty vitrany ty ny azy le tena oeraoerambela tsy mamokatra fa le eraoera le 2 ana ohatr'izay misehoseho amin'ny vahoaka mamitaka vahoaka tena ataoko faran'izay anao nange vohitaka anareo de le kisikely 4 miny hitako fa le ry mijery le jiro mandehandeha eo mba hajerevo asa toatrany hoe fitantanary pirenena zalahy ny ary tsisy jiro tsisy rano sy tany jiro mbola branche anao anaovana zavatra gasy ary eo ihany le izy ary manodidina kely eo nefa de efa maisokitrika tsisy jiro tsisy rano tsisy nina menatra raha ohatran'zareo de nao ny tena hoe le baria ty tena ohatra zao mbo nahavitan'io tarankely hoe de zay nahavitan'io de atao hatramin'ny karine pokotany ary de hoe teray manara-penitra ohatra ny sekoly manara-penitra koa nefa vakivaky tsisy ba mikideo azy tena mahamenatra le retsy ny ataonareo fanjakana efa tamin'ny heritaona tamin'ny volana oktobra ny zareo ny tena hoe tsy manaraka norma nge ty zavatra nataonareo ty fa mboamboary raha jerenao velany de tena raitra de raitra ny jiro sy ny tany nefa pokaty zavatra point fito nangatany ny anina ny kafa voalohany indrindra ozy izy satria tanao le maty be da be teo le olona le mibosesika de ataovy norma ataovy fidirana le ohatra makany any ambasady le filazany tourniquet ino izy loha nangatahany voalohany mbola tsy vita foana afa mieny de fanindroany ny zavatra indray ozy izy tery loatra terrain ohatran'io verangafa ny olona jerivo sy ny tariny mbola tena le critique riva avy mba ataovy tena norma ozy izy ny vestera ny eo amin'ny dotsy ny tariny fa kely tsisy ana tsy manaraka le norma akory nefa le terrain mbo tena mamony volona be lafa 77 millions de dollars de manaraka an'izany mbola tsy vita ihany koa de mba asivo izy izy taloha rehefa misy ny tena zavatra be de ny olona rehefa manao zavatra rehefa misy tsy maintsy misy na mizatra ampoka na zavatra may eo amin'ny grandin ozy izy asivo tohatra
sovietazy raha misy zavatra lidinany olona pisesika ndray de le maty litanao le olona efa fahafatesany teo asivotoatra hatramy fito na enina ozy izy a manodidina ny garany mba hidirany olona raha misy ny grave na isandina misy zavatra tsy norme na misy zavatra tsy mety de pisesika olo maty ndray tsy vita de fanotelony a fa ny efatrany a le bozaka tsy amboarinao fa de ataonao izy fa lasa any amin'ny terrain manara-penitra na le terrain manara-penitra ilalovana mihitsy tsy norma tena fa zavatra fangatanjareo odipotsy ozy izy tena olona tena hoe tezitra be le mpanao anan'le fitondrana rehefa tenenina ny zany ka zay arany zava-marina asa toatoanana fahatany rangafa io any mavita raha nareo zao raha teny fitondrana tena tsy miblagy anareo za zao tena président nay za zao président ray aman-drenay manolotra any président so de tsy mety ohatrzao tenenao moramora izy teneninay any izy nareo toko miteny fa de ny nareo le misiluelaka amena place de bravo président félicitation fa tsa de milasa midedadedaka le olona po eo amy zavatra maharary ary izy de tena raha ty azy nareo de ny zavatra mipetraka ary fanefatra de sécurisé ozy izy mpanao gazety mpakanao gazety manko ny olona tena sarotra be ny alina fa de afangaro any mpijery bolo mpanao gazety sécurisé sy tena sécurisé tsara ozy izy zay ny zavatra angatahany de farany a le misy VIP be ohatra ny président Rajoelina raha de miaraka fangaro valoka ataovy place manokana VIP azonao de tena mbo mandeha amin'ny norme zany de tsy vitany fa zavatra hafa ny azy mama atao aiza daholo volam-panjakana atao aiza daholo tena mahagaga nge izy ty namana faniny de io zao de tena mipetraka nga heverindra ohatra ny hoe tena fa zatra zay tena zadratsy nareo le retsy heveriny zavatra tsy manjary ataony de akinany amin'ny ACC de validé foana nga ACC ny kafe tsy mblaky aminareo sy zavatra sao de averinareo ohatra ny ACC daholo na mety na zavatra tsy manjary de validé ny ACC tsy ACC tompoko ny kafe fa mba ataovy zatra sérieux rehefa manao zatra de zao tsy jery baolina amiko Comore sy ny Mali le mety atao any Comore mety atao any amin'ny terrain any azonao de hoe io le rehetrarehetra io ama technicien mbola be da be mandany fotoana firy de la mipetraka no ny ministre ny talana ville nouvelle ville ny talana vaovao vita mbo nangataka any ankafindreo atao parapataoviny le 15 mai dao aiza navitanareo an'izany tena zavatra be da be raha tsy hoe antanina volandray nga mantena hoe mako ny colasy ireo no entreprise colasy ny entreprise mbazaha colasy Sozia tena manao andro manal ary mibozaka raha tsy zao de tonga de traitena tena ambarina tsy jerena sena zay zoa tena traitena tsy mania kely finoana ihany alola anaovana azy tena zay mahavoantsika ty hoe tena tsy zavatra mandeha hatramy kely indrindra hatramy terrain jerivo zao ny terrain reo manara-penitra jerivo nge nareo ve nijery coupe d'Afrique nanaovan'ny terrain Côte d'Ivoire le ty terrain firy misy escalier redan tsara le escalier ary mitafo tsara sy ny tarina mitovy andreny Europa nanaovandrala maly tena nanaovan'zala Europiana tsara be ry ny tsika terrain kely ohatra ny tena namboarina soratra ny klany kely de mipetraka be da be ny vovotonga ny rano de lakanara tena tafiditra ao anatiny tsisy etude zany hita documentaire ny nanaovana le kapinao nanaovana an'io kapinao le any izy ao Barcelone vita etude hatramina atika hatraminy ora ny tena hatrany amin'ny mécanique de sol mekany rehetra tena vita zay vao natao ny tsika doka de naorina tsara jerivo lehibe de centre ville centre ambony ary jerivo ndrano gauche à droite inona ty fraction de seconde findra étudiena daholo toko jerivo anosy raha ohatra sena mideborde anosy mideborde hatraiza le terrain miakatra hatraiza tsy mahinina tompoko mba jerivo daholo rehefa manao zavatra mba ataovy professionnel fa tena mahamenatra raha ohatra zao Madagasikara ny terrain zao de malagasy tsy maintsy mandroso fa tsy androso raha vena na ny export lalana ary tena fa inaccessible era Madagasikara aiza namokatra aminao zany roplanina mato azy zay tena tany anina moa tany Sambava ande kely hiverina lizy tena tsy mba nireo fiana tsy afaka mandeha voaterina ande taxi brus tena seka votsitra ny aina pana le avion kely ateranaka roa kely nefa ilona raha tena izy par contre raha ohatra ka tena olona tena mahay efa tsy vitanao ny lalana ny rehetrarehetra roplanina ny tokony atao misavoivoy be da be ary amidinina ny frais fa ty sady tsisy ny roplanina vonoina tsy fandraitsika tena famonoana malagasy ao tompoka anjaratsika mieritreritra lizy sy ny tary fa tena mampalahelo ty tena firenetsika de hoe raha azavitana vaoka Malagasy tsy maintsy mandroso
fa ngamba contraire ninjareo manko tsisy hita ohatra hatramin'ny 80 taona mandatsa an'izao contraire daholo izy hoe zatra tsy hita hatramin'ny 80 taona mipitra amin'izao Madagasikara tsy maintsy mandrosa Madagasikara tena vonoana tena marina tena tsisy lalina tsisy nretraretra na fijaboana nretraretra de tena aiza moa ary io devise io mbola lazakanao mbola hiakatra be da be satria tsy afaka mamokatra atsika tsy afaka manao ana tsy balance ny anako économique atsika ny exportation sy ny importation lalana tsy afaka mamoatra ny olona very lasa amin'ny embouteillage daholo mbola miaraka mbola lasa 2 fois an'io raha tsy mitandrana izy ngamba zay fa be da be loatra fa amarana atsika amarana misy tsika fa mbola misy tsy voatonona tam'le namana teo nybonana loatra ne mbola tsy voatonontsika ny lara fidèle razarapera zany ao anatin'ny listra firaisakina ho atsika ny Ambatondrazaka zany de alefaso le izy faly aloha zany misy maromaro tsy voatonona zany larana faharoa zany député razarapera fidèle zany ao anatin'ny beleta tokana zany any Ambatondrazaka ao anatin'ny firaisakina zany de mitoy ihany tsika i Mamadamady zany Feneriva-Atsinanana larana fahadimy izy ao anatin'ny listra zay miara-dalana amitsika zany de Ndahoary Voangrary Manarivo zany faefatra ny larany Voangrary Manarivo ho atsika ny amin'ny distrikana Atsimondrano de kokoa andry Dadaleba kokoa andry Nirandrenarsoa kokoa andry Ndraso aloha Ianimino ho andry ana marobe anareo ao de anaovana kokoa daholo ny ekipana Atsimondrano zany miaraka amin'ny Voangrary Manarivo larina faefatra amin'ny bileta tokana de izy mamarana azy de cité Randrenasolonayko antolary voalohany larana fahenina zany be ozatsy président cité-ny zay ao anatin'ny vovona firaisakina any Toliara voalohany zany de zay angamba mifaly sa mbola misy hafa no amarana atsika aloha zany ny amin'ny fanolorana andreo lista zany sy ny numéro mila tadiditsika sy tsarotsika zany fa rehefa mandeha ny karazana hoe fampafatarana samihafa distance de na eto aritsika de mila mahafantatra hoe larina fahazao le namatsika any any amin'ny toerana misy atsika ilaina daholo zany satria tena hoe fifidianana fanavotam-pireneny ty tena fifidianana tena famerenana Madagasikara malagasy ty ary tena tsy azo ataokinanga tsy mananjo resy hoy ny kandida hoy Andriamatoa Filoha Maro Karavalo manan'izay de tena samy miezaka araky ny tandrifo rehetra zany tsika rehetrarehetra de apetrao le comité de vigilance zany le manara-maso lay zavatra tsy mety ataon'reto olo reto de apetrao lay efa mipetraka moa zany le firaisakina isaky ny sampana na section any amin'ny district any fa lay komity mpanohana samy hafa de verina fa zava-dehibe de alamino alamino daholo ny fomba fiasa fa zava-dehibe teo raha solombavamboaka vitsivitsy tao amin'ny anteny miaram-pirenena vitatsika ny tena njorona anoloanan'ireo olon'ireo ary tonga hatrany motion de censure mihitsiny fa raha mahazo maro anisitsika vao maikitsika aingana ny fandraisantsika fanapahan-kevitra mba tsy hapotika mba tsy hampahatra efa any amin'ny 570 isanjato mivoaka malagasy izany no ilaina ny maro anisa de miara mijoro daholo tsika ao ambadiky ny firaisakina daholo isika de rehefa vita zany ny veloma ataon'ny député Rastany de ho averina amitsika eto ny fanambarana ny entin'ny birao politika ny antokotiko Madagasikara vakiny Jean-Claude Roger Rakotondrina fa tsy manohana kandida akoatra ny atolotry ny firaisakina ny mpikambana timma rehetra any amin'ny faritra distrika commune sy ny fokotany ny vehivavy sy ny tanora de averimberitsika ataotsika mibokla zany zay toromarika avy amin'ny antoko tiako Madagasikara zay Ndahoary amarana azy ny député Bokos Randrenasoa Stanislas Rastany Tana 2 numéro 1 ao amin'ny boribory tany faharoa tsara mariana fotsiny fa zao reo zany era Madagasikara ny kandidatsika misy atoko isan-karazany mao sy indrindrindrindra tsika eo amin'ny deuxième zay moa matatsahana fanambolotsy ny tatsaha teo aloha fa zao fa tsy tatsaha tsony fa sehatra rehetrarehetra na ny international na ny totoerana vao maîtrisetsika na ny any ambanivohatra polyvalent zany tsika de zao raha ambolo tsara mason'olona na monjim-bahatsim-bolo fa tena na tsara aloha masom-bola amokatra fo anaova na ohatra zay koa mivary amboarina tsara mivary fo atao ketsa ka noho zany hita amfetsikany afa hitatsika matombo milatsaka ny olona tsirairay efa hitany toetra sy mifetsika inona ty ve olona mokatra zavatra tsara aniry tsara ve sa apreno ambany tany eo de lo ao ka maiza tompoko manavaka tsara
mivarotsy ny tsiparivary mba hatatsika vokatra amin'ity firenentsika ty fa aza varim-balina na atakaly ny olona nkely varindray andro 2 andro zavatra rehetrarehetra tsy mety eo fahalovana de mbola nientsika 4 taona ndretsika 5 taona ary araka ny teny namana fanirintena 85% efa tafalitrana eran'ny isaka ny distrika de mbola eketsika ve zay de jerevitsika satria fanavotana ho amin'ny firenena tia timpazy ngezabe ary sansa ho amin'ny Madagasikara fa raha mahifidy eo tsika de afitra Madagasikara fa raha mialemosanosana tambatambazina ny zavatra kely tsy ny tany de vitany ray andro de eto atsika mandritra ny 100 taona mahantra ihany ary faty ny taranantsika manakavy ka sena afatra tokantsika mahay zare tompoka mipetraka ary mandalia amin'ny teny farany taloha teo hoe tsisy olona parfait fa mbo mesaka no parfait fa sy olona mpangalatra sy olona tena manorosorosa amatika amin'ny fividianana de ataovy tena ohatran'le mahasom-boly tena losi ny tariny tsy hamokatra tompoko sotra sy angambanyteniko de samy tahin'Andriamanitra tena tenin'olon-dehibe tenin'olon-keny zay nentin'ny député Rastany zay ho an'ny malagasy rehetra mihitsiny zay masom-boly voafantany io zany engany ka tsy hanao an'le vary efa nidorana efa aloha efa narina mbola isitsipona indray zay zany faniritsika sy etaetatsika zany de samy mahery tsika remenakavy zany rehefa vitatsika manambatra amin'ny firaisan-kinatsika rehetrarehetra de vitatsika mifandresy lahatra eto tsikelikely le fifandresen-tahatra eny amin'ny fiarahamonina misy atsika fa na inona rehefa matanjaka amin'ny finoatsika aitsika manetra ny tenimbohitra tompoko de makahira atsika rehetrarehetra zany ity ary ny afatra avany biro politika ny antokotiko Madagasikara ho amin'ny mpikatroka rehetra manerina Madagasikara ho any rapitsondray fandarantsika topilasy topovavy manoloana ny fifidianana solombavam-bahoaka zay tanterahana amin'ny 7 ny volana May ho avy zao dia ny antokony tiako Madagasikara zay anisan'ny antoko mandrafitra ny vovonana firaisan-kiny dia manao an'izao fanambarana sy fanamariana zao taoriny ny fampidiniana sy ny fanazavana teo amin'ireo andraikitra tompon'andraikitra ny distima ao ato anatin'ny Antananarivo sy ny manodidina koa ny fanapakevitra ny raisina dia nanamarika fa ny rafitry ny antoko tiako Madagasikara eo anivon'ny distrika dia manohana tsy misy fepetra ny candidat zay narotsaky ny firaisan-kina amin'ny fomba ofisialy ka nankatoaviny teo anivon'ny CENI sy ny ACC zay mbola moka ny didy ho fanampaliana an'izay candidat zay de zay toromarika zay nomena andray tompon'andraikitra isaky ny distrika zay tonga nanatrika ny fivoriana teto Androany dia ny toromarika mikasika an'izay hoe tsy manohana afa-tsy ny candidat zay mirotsaka amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina ihany